Talata fa 2 ny volana febroary 2024. Miaraba tompolahy makasitraka tompovavy manaraka ity fandarina miara-manonja MBS Radio Mada ity. De miaraba ny mpiara-miasa ao amin'ny Radio Mada izay miara-manonja amintsika amin'izao maraina izao. Tahaka ny mahazatra moa dia 3 menada ireo mpiara-miasa amintsika ao amin'ny Radio Mada. Dia ny vavitokana i Malala, Robena, Inomsa dia arabaina ianareo 3 menada zay miara-mapita ity fandarana ity. Neto amin'ny foibe ny zokobe ao ambony ao Razankla ry Radany, Tariandry Tately ry Zoaga, ny ato ambany zay manao ny division sy ny régie. Dia fatatsika moa zany faly ato amin'ny régie dia i lalaina anjay, i lalaina indray no miaraka amintsika ato amin'ny diffusion zany. Zany hoe ny mandefa ny sary rehetra mba ho voaraintsika isa tokantrano rehetrany. Ny ekipan'ny MBS moa misy marobe miparitaka eny ambony tsimbona ihany koa misy ekipan'ny MBS dia arabaina ianareo eny ambony tsimbona eny ohatrany hoe tsy voatontika matetetika fa ezaka anona satria misy tariaka mahafinaritra eny ambony tsimbona eny dia arabaintsika izy ireo. Ny namana mpanogazety rehetra dia efa miparitaka manerana ny tanàna mikaroka ny vaovao zay haroso amintsika. Ny mpiara miombona antoka moa zany manatotosany fandarina, ny solombamboaka, ny mazava ho azy ireo vahiny sy ireo antoko zay mifandrimbona ao anatin'ny RMDM na ny ivelany ihany koa aza dia miara mifandrimbona amintsika amin'ity fandarana ity dia hanaovantsika ny araba. Isika mpanaraka ny MBS ny faritany sy mandray izany ny MBS amin'ny faritra rehetra zay mandefa ity fandarana ity. Misy ny mivatana, misy ihany koa ny mandefa izany manao ny famerenana satria moa zany mety hoe tsy takatry ny fandefasana azy mivatana dia manao ny famerenana ny fandarantsika zany. Ihany koa ny mpanaraka any amin'ny mpitan-dranomasina rehetra any de tsy haitsika no hitanisan'izy ireo satria maro de maro mihitsy ny mpanaraka antsika any ampitan-dranomasina rehetra any zany. Fa alohan'ny tena nomboaka satria ho avy eo ny député colonel Rambosalama zay tompon'ny fandarana rehefa talata dia hamaky aloha ny mesazy maro samihafa. Irina androany dia tsy tafaradalana amintsika noho ny fandaminana anatin'izay hoe adidy amanandraikitra satria eo moa le momba le fitenenana malagasy de ny amin'ny hoe ny antena sakelehana ny an'ny hafa loloavy na ny anjaran'ny fianakaviana ihany koa tsy maintsy trotrona maro de maro zany ny tatsoroka zay tsy maintsy ataony rina ivelan'ity fandarantsika ity dia ho an'ny fandaminana Imbrala dia namonjy izay zany irina amin'izao maraina izao azakaiky isika satria misy vaovao marobe zay milatsaka moa zany de tsy maintsy arindrako sy alamiko le izy amin'ny alalan'ny reto finday reto fa ndeha aloha vakitsika satria tao anatin'ilay laharan-tarobe antsika iny anie na de try ny elaela le izy tsy nivakintsika tsy hoe adino fa nisy fandaminana kely ihany le izy de miverina mamaky zany sika io de ho vakiko tahitahaka izao satria tonga ny message namana de vakiko aloha zany salama miara-manonja iavsa aty bira ihany courage foana nama mpiasa mpanjakantsika de tsy afaka milaza firy fa tratry ny tsindry mba ome kokoa ao de kokoa amin'ny iavsa zay mihitsy mifanoratra an'izy fa so de gagitsika fa zay YAVSE iavsa an'izay no resahany ato de zay misy no amakiko azy ato MBS ozy izy jereo kely amin'ny lafin'ny teknika fa somary ratsy ny sary sy ny feo de fa ampitaitsika de voaray Andry Zankla sy ry Radany any ambony zany. Inona faniro izy no mahatonga an'le radio rehetra misaosaosao be nanomboka tamin'ny 9 maraina atya manjakandrina iaho
sa misy mikiafy de manonona anaranato moa izy fa tsy vakitsika le izy fa tena mandreraka be tsy azonay vavao sy fafa mihitsy le izy manaraka mifandaratsika zany de mihitsika fa voarainy Jean Claude Radany zany ny ekipany Ambomtsimbona ry faly Sirlalay natambadika ato de mahita antrandrifon-jareo zany bonjour faniry sy ny MM rehetra tsy maintsy atao ny fikaonandom-pirenena anaovana ny lalam-pifidianana ohatra ireo mizaka ny zom-pirenena vahiny tsy mahazo aima de tapaka le izy mitoy ihany le mesatsika azafady ozy izy omeo ny numéro ny président omeo ny numéro ny président team eto Sambava eto Justin Anjagoveratra laso Justin Anjagoveratra zay mandefa n'ilay message zany raso fa ho alaiko le izy de efa ty amiko ty numéro anao Justin Anjangoveratra de alefany aminao le izy misy marobe any Sambava afahatsika zany mifandray zany de ho resako le izy iantso namana Roland rehefa aveo sy Benambolo de na namana Marizy de alefako any aminao hoe iza no afaka ifandraisanao team any Sambava ohatran'izany ako misy namana nandefa afatra misesesy tamiko teo hoe te hifandray any tompona andraikitry ny team na tanora ao Ankazobe de omeko anao zay fa mandamy azy ako fa so de hoadiniko zay mamanky ale afatra io courage foana faniry monsieur Yavsa ihany de verina ihany afatra ty bira ozy izy miaino ozy izy tsy tapaka ny MM mialy io fanjakana io 2023 ty piasa mpanjakana tena de tsy afaka maneho hevitra loatra fa manoana isan'andro anareo de ohatran'izay ihany koa avy any be feta Ambomandroso de mirary soa atsika zay ampanaraka ty fandarany ty tapatapaka be ndray ny MBS aty apary be firaisana voalohany io de miazaka mijery azy ny namana zany fa de everiko zany fa tsy maintsy mandamy an'izay ny teknisiana satria le izy koa zany eo le hoe toetrandro eo ihany koa le fatatsika ihany ny etraketraky ny olombelona zany satria manelingelina ny sasany ty fandaratsika ty ny fahitalavitra sy ny onjam-peany koa zany mba tsy afahatsika mandrato ny vaovao marina de anton-javatra daholo zany fa efa miezaka manalefaka zany zay azo alalefahana ao anatin'ilay hoe faharatsiana ara-teknika ny teknisiana rehetra moa zany raha tsy mandresy avaty Ambotavy ihany ilay nanoratra teo izy izy fa adino ny laza ny anaran'ny mpanoratra voaray ary zay amin'ny akabeany fa tsy de tena hoe ivalapatra be amin'intsika fa maro be izy ato fa rehefa mba malalaka iny fotoana de mitsaingitsaingo tsika mamaky andreo message zay tonga zany ato amin'ny fandefasana afatry ny fandarana miara-manonja amin'ny akabeany aloha zany aloha resahantsika satria raha ny voatondro hidiran'ny cyclone tropical intense CTI Freddy dia amty androany alina ity no voatondro zany fa tokony ho tafiditra an-tanety any avaratra tsinanany mananjary i Freddy de isaorany faly fa efa tonga de afiseny faly eto zany de amaky fotsiny aloha zany amin'ny akabeany moa zany raha ny vaovao zay azo androany tamin'ny 7 ora marainy zany hoe adiny ray sasany mialohan'ny hidirantsika eto amin'ny tefandarany ity dia efa nisy anty famoam-bavao ty teo anivon'ny pejy ny Meteo Madagasikara de alova akitsika ihany le izy mba iomanantsika rehetrarehetra satria fantatra zany fa somary mavesabesatra ihany ny fidiran'ny Freddy ao anatin'izao hoe haratsiny ny toetrandro izao dia io izy io zany ny fohibeny zany de any amin'ny 1.7 kilometatra atsinanana somary avaratra tsinanany mananjary zay zany any amin'ny 1.7 kilometatra angana be mihitsy ny fiksahan'ny Freddy satria raha tambadiko nomaly Freddy mbola tany amin'ny 10 kilometatra mahery tany efa manantona izy am'izao fotoana zao ny heriny zany zay hoe rivo-doza mahery vaika zay de cyclone tropical intense efa andresako tamitsika teo mila mitadidy tsara tsika CTI ity zany na cyclone tropical intense dia ny rivotra entiny zany eo iny zany le
le vent iny zany a dia 520 am'zato kilometatra isan'ora fa ny tafiotra ndray zany le rafale zany a miaraka aminy a dia 530 sy 300 kilometatra isan'ora. Jerevitsika fa ambony be le rivotra le tafiotra zany le rafale zay miaraka amin'ny Freddy. Ny fixany dia miakandrefana somary atsimo andrefana. Miakandrefana somary atsimo andrefana zany hoe maka reperitsika zany amanandrary dia mijeritsika le fixany zany hoe aiza moa zany hoe miakandrefana zany de somary atsimo andrefana. De ny hafanganam-pandehany 30 kilometatra isan'ora. Miadana ihany a ny hafanganam-pandehany amin'ny akabetsy de tena hoe le mafy be fa le fivelarany ngeza be de amin'iny izy miadana iny nefa ngeza be le fivelarany mahanimba zavatra be izy amin'iny fa lizy moa zany tsy de tena hoe miadana be fa somary miadana ambonimbony fa hafa moa zany ndray misy hoe 7 kilometatra 10 kilometatra 12 kilometatra isan'ora fa ty zany somary efa 30 kilometatra isan'ora fa mbola tafiditra anatin'le antonton'le hafanganam-pandeha fa manimba zavatra izy zany ao anatin'izay hoe hafanganam-pandeha zay de hoe vinavina hidirany antanety de anioalina eo anelanelany amin'ny fitora ariva sy amin'ny 10 ora alina zay zany hidirany any antanety zany. De toerana hidirany antanety de amin'ny distrikany Mananjara dia fanamarena de zany hoe nisy fienany zany ny heriny zay aloha zany vaovao tsara momba ny Freddy de ho hitatsika ndray satria ity vaovao tselatra nomen'ny Meteo Madagasikara tamin'ny 7 ora maraina dia iovy ty amin'ny 12 ora atoandro de io izy io efa aseho amin'ny faly amitsika zany efa tsy lavitra 341 km izy any avaratra Tsinana ny Mananjary zany hoe de tena tantara be ndray ty rafale sy lalaina ao ambadika ao tena grave ty satria Mananjary de ao anatin'ny distrikany Vatovavy. Rehefa miresaka Mananjary tsika rehefa miresaka Vatovavy dia tsy lavitra amin'eo zany i Fanadina, Nosy-Varika de iza rasy hoe Fanadina, Nosy-Varika, Mananjary de eo akaikiny eo ihany koa ny Vatovavy de Ikongo Manakara Vohipena manandray tsika hoe efa sahirana ny voaka dia isy rano be ndray tonga any mety animba zavatra be tena engany mba ho tsara fiomanana ny eo anivon'ny Jersey ary ny any amin'ny fotony rehetrarehetra any de tokony andamina fiomanana ny etrehanan'ity fahatongavan'ny rivo-doza ity tsika fa voadariko andray zany ny any atsimo atsinanana de maka hery tena maka hery atsika menakavy tsy haiko moa na mahare MBS anareo fa amin'ny akabeny misy miresaka amikany hoe maheno zay ety Asenavolo Antsenavolo zany tanànany Mananjary zany bien zany mahafinaritra zany any amin'ny tanàna misy an'ry Razoli zany tsy haiko na maheno azy olina tsy maheno izy am'izao fotoana zao fa ny Antsenavolo no tanànany misy toerana mahafinaritra be any am'zany Mananjary zany fa ny raritsika zany de hoe mba tsy hanimba zavatra le deka kanefa moa raha ohatra ka ny vaovao fantatra zany tambadiko nomaly ny toyomaly zany hoe nandalo tany ambadibadiky la Réunion tany izy de nandalo taty ambony Maurice taty dia efa somary nanjeranjera azo ny rivotra netiny rano be netiny nampiakatra ambony de ambony ny onja ny ranomasina i Freddy dia mila mailo sika rehetrarehetra ny fotodrafitrasa efa somary ratsiratsy ihany ho an'ny eto Madagasikara ny fahasarana vahoaka efa tena sahirana miampy ny fandalovany Freddy indray de tena ho isika hoe tena ahoana ary Zanahary ny tena hitondrana ty Madagasikara ty fa tena mafy be raha mieritreritra le fahasarany an'le mponina tsika manerana Madagasikara fa tsy ny hoe fahasarany amin'ny mponina erery ihany eto Andrenivohitra na ny any atsimo atsinanana na ny any atsimo fa saika manerana Madagasikara de tratran'izay fahasarana zay de osika hoe mba omentsika fakaherezany tena mba zava-dehibe satria ny masony zany efa tsy lavitra raha itsofoka androany alina izy any Mananjary any somary afaka kely zany manoro vatomandry fa ny rambo entiny zany manahirana raha ohatra ka misy vaovao mifandraika an'izay faly enan'elanelany eny zany ny am'izay mety ho distrika zany
zay mety efa misy fanairana ny loko mavo, loko maintso, loko mena, ny loko manga dia alefaso alatsao moramora eo ihany faly meo fiomanana fotsiny ato amin'ny prompteur zany mba ahafahantsika zany mizara izay hitanareo vao ny tena de efa narotsaka faly le izy. Merci amin'ny faly io zany filazana miloko mavo zany eritreritra hoe mbola tsy ao le izy ka efa tonga de hita amin'ny faly le izy filazana loko mavo zany rehefa lokony mavo de ndika zay loza manambany zay zany hoe efa anoany andalo am'le distrika zany de io le izy ho an'ny faritra Atsinanana dia Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Vakinakaratra, Amoronmany, Matsiatra Ambony, Iorombe sy ny distrika Anosy-Beanala. Zay zany ao anatin'izay hoe miloko mavo loza manamban'izay ho an'ny fanairana zany zany hoe ao aorianany loko mavo tokony hiomana zany dia ny miloko maintso dia Analamanga ao anatin'izany Itasy, Menabe, ny distrika Moramanga mazava ho azy satria eo akaikiny ao anatin'ny loko mavo Anosy-Beanala dia i Beroro, Akazoaby, Sakara, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa zany de ao aorianany fidiran'ny antanety dia Amakivaky, ny Avoatany i Fredy mandritry ny alina ary tombanana hivoaka any amin'ny lakan-drano Mozambika any izy ao amin'ny faritra Atsimo andrefana ny Alarby Tolakandro de iangaviana zany mpampiasa ranomasina manomboka ny sambava zany ka hatrany Cap Sainte-Marie mba tsy iandrika etsony satria hiaratsy ny toetrandro noho ny alondrano izay hateraky ny Fredy zany entanina nyrehetra mba hanaraka akaiky ny ho fivoarany rivodo zay ty ary anaja mandrakariva ny toromaky omeny manam-pahefana isantokony zay zany ny tsara fantatry ny vaovao zay omena antsika izany rehetrarehetra izany. Mino fa mba hisy omanantsika izay fanazavana sy fizaram-baovao maraina nentina tatao fandarina miara-manonja izay akoatr'izay dia amin'ny zoma izao ingany mba ho tsara ny andro fa mampanabe ny ihany koa ty andro ity zany amin'ny Fredy na de hoe renivohitra ary Madagasikara matanjaka ihany fotodrafitrasa samy hafa fa rehefa tonga ny orana kely tsisy fefakady ny 30 minitra de efa ranobe manerina ny tanànan'Antananarivo kanefa na izany aza dia nanomana fandaharam-potoana mialoha ny tiako Madagasikara Antananarivo renivohitra amin'ny zoma fa 4 ny volana febroary ho avy izao zay hanaovana fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny distrika enina zany sady fanentanana ny hidirana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy no tanterahana dia etsy amin'ny Magrobeorika no kasaina hanatanterahana distima izany manomboka amin'ny 7 maraina tsy diso anoany ho an'ny zay fandaminana izay mbola tsisy olona eto akaiko na lefa mifaly le sary fa alefasa aloha fa le afisy na le visu zany miresaka n'lay any Antsimo tsy any Antsimo zany fa etsy amin'ny Magrobeorika amin'ny zoma fa 4 ny volana febroary ho avy izao zany satria dia goavambe io fiaonan'io ho an'ny mpikambana ny antokotiko Madagasikara ho an'ny mpanohana ny mpiarady ary ho anao zay maniry satria marobe amintsika no mandefa ny soratra aty aminay maniry te ho mpikambana eo anivon'ny antokotiko Madagasikara zany dia fotoan-dehibe io ahafahanareo manantona zany satria reo tompona andraikitra isaky ny distrika ihany koa dia ifampiresaka amintsika eny an-toerana eny satria ty ho iaho dia fiarabana tratry ny taona sady fanentanana ho ao anatin'ny listre mifidy ohatra n'le natao tany talata maty na natao tany amin'ny faritra rehetra tany fa tena alohan'ny hidirana adevitra hafa rehefa aveo dia ho alefa mifaly eo le spot zay miresaka an'izay zavatra ndresahantsika izay zany dia ho amboaritsika izay rehefa aveo fa na izany natry zany ara dia heveritsika zany fa zava-dehibe ny fahafahana zany manetsika hatrany ary mampahafantatra hatrany zany ny mpanarady rehetrarehetra ny pomba atsika rehetrarehetra zany io izy io navoaka amin'ny faly io efa hitatsika miparitaka ny afisy Marc Ravaloman 2023 de hoe eo ambanin'ny fiahian'ny Flo Marc Ravaloman mpanorona ny antokotiko Madagasikara
fifampiarabana tratry ny taona 324 ho an'Antananarivo renivohitra sady fanetanana ny vahoaka hisoratra anarana anaty listy mifidy de hitantsika io zoma 24 febroary 324 amin'ny 7 maraina eo amin'ny macro biorika zany ny fotoanantsika rehetra zany de mifampitapititsika amin'ny fotoana io de eto manentana atsika zany ny fandaharam-potoana io mazava ho azy de isika mo fantatry ny rehetra zany ny tiako Madagasikara rehefa manao hetsika dia tsy maintsy misy hatramy tompoko ny fotoam-pivavahana de isy mpitandrina ho avy ao isy mpitendro orika ao mazava ho azy zany azontsika antoka zany fa itendreo zany ry narabe mananjara satria isy fotoam-pivavahana eo zany mba hitondrana ambavaka ity taona 324 ty indrindra ny fifidianana mba ande ampilaminana zany zany fifidianana zany dia isy mpitandrina ho avy eo isy fanompoam-pivavahana ho tanterahantsika eo vavaka ho an'ny firenena indrindrandrindra vavaka ho an'ny fifidianana ho avy eo ary vavaka ho an'ny voaka malagasy ny mpikatroka mpikambana mpanarady ary mpanohana ny antikotiko Madagasikara sy ireo ianareo zay maniry ho mpikambana ao anatin'izany antoko zany dia ao daholo isika menakavy zany miara mifanotrina miara mifammetana de eto de milaza zany isy sakafo mitapy-havanana ho an'izay tratra reto tompoko zay ny siny hoe mandalovinareo any am'ireny tompon'andraikitry ny tima isaboky tany reny mba hahafahanareo manao fandaminana zany dia mila mifampiresaka nareo satria mety misy fandaminana isaboky tany am'izay mety sakafo mitapy-havanana tsotsotra arak'izay mba takatra sy voaomany tompon'andraikitra samihafa am'ty fiaonan-dehibe ity de mahazo ny vaovao maro samihafa itsika hoe ahoana fandaminanay aty amin'ny fokotany misy anay de any isika no fampiresaka fandamina am'izay zany fa zao azadiny no mitondra fitaovam-pihinanana tena toko teny gasy tsara mihitsy lizy fitaovam-pihinanana de fatatsika am'izany ny fitaovam-pihinanana mahazatra malagasy tsy azo adino aloha zany roa ihany dia vilia sotro fa raha ohatra tsika isika hitondra forsety anjaratsika zay fa vilia sotro tompoko de fa ampy de eny raha ohatra moa mitondra hatrany hoe vera plastika ezao foana plastika raha mety amitsika lizy plastika hatrany hoe vera AGT zany plastika de eto tsy mampaninana lizy fa vilia sotro fotsiny de fa ampy aza mitady zavatra afitsika fa manjary manahirina be ny vingivingirina fitaovana hafa fa vilia sotro fotsiny de fa ampy raha mety aza dia mba zavatra somary AGT ny etitsika zany mba tsy hanany sarotra atsika ny fomba ibatabatany sao de ohatsika hoe vaky na mavesatra na sala am'izany fa rehefa vita zany rehetrarehetra zany de miara mandihy tsika efa fatatsika le filinina tsika tsy afa-be lao anatin'izany ry tianao vasy ny hira samihafa mihitsiny efa manana an'ireo hira maro samihafa tsika zay firedonatsika anaovantsika di mampiaraka de zay no fandaharam-potoana ho tanterahantsika mandritsy ny fotoana io de zao mba mieza manao an'le ora vazaha fa tsy hoe am' 7 ora fotongasy de am' 10 ora vao tonga fa ataovy ora vazaha am' 7 ora de tena am' 7 ora mihitsy latsaka dimitsika de efa samy migadona efa tokony ho tafiditra ao anatin'le toerana dia mazava ho azy toerana tanàna ny filompanolona ny antiako Madagasikara ary eo anaty fefy mihidy izy io mihidy tsara lizy ao fa anao fanetanana koa tsika ka rehefa manao fanetanana zany dia mazava ho azy zany natokana ho an'ny olo-pirenena rehetra lizy satria nambarako hatrany hatrany ombenombeno ia fa ny antokotiko Madagasikara ihany atreto ataoko hoe lolaharana ho an'ny fanetanana ny hanoratany ny olo-pirenena ny anarana ao anatin'ny lisitry mifidy de mbola ataotsika zany ho ataotsika zany ary alefa mifaly eo mihitsy ny lalàna 2011-012 izay raha tsy diso fa ifaly moa efa mandamina azy fa ao arinany ty spot ty aloha zany dia alefa atsika eo zay de horesana amitsika hoe tena ny fanetanana nye ataon'ny antoko politika de zava-dehibe mihitsy indrindra any keo ny mpikamana ao aminy fa mba ahafahana aloha zany satria mbola ho lavy ty fiaonatsika eto ity eo ampiandrasana ny deputé Ramboasalama Emilia eo ampiandrasana ny Rakoto Malala Ivona i Davan fatatsika avy hatrany chef fokotany teo aloha Davan ary filohan'ny fifary izy 44 fokotany firaisana voalohany Davan ihany ko dia fatatsika fa izy moa zany anisan'ny tao anatin'ny staff ny Neny Ravalomanana tamin'ny fotoanandro 5 misy
nanomboka tany amin'ny tiako arivo 7 nanomboka tany amin'ny tiako arivo 7 dia mbola mpikatroka hatramin'izao ary mafana fo mpanetsiketsika i Davon na Rakoto Malala Yvon de hiaraka amintsika eo izy rehefa aveo mpandrara ihany koa i Davon dia manakambarany ny amin'ny raharaham-pirenena fa mba azona makaina aloha zany satria za no hinana an'ity androany ity dia andefa an'ity spot ity sady ho fanetanana ifaly Ramananarivo ao ambadika eo miaraka amin'ny lalaina de miverina eto ihany fa aza mikorapaka tsika rehetrarehetra ndao ary ny atokontsika Madagasikara eto Antananarivo renivohitra dia manasa ny mpikambana mpiarady mpanohana ary ireo maniry tehiditra amin'ny antoko ho avy amin'ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao 2024 ataon'ny zoma 4 febroary izao etsy ny magrobeoririka manomboka amin'ny 7 ramaraina izy ny fanompoam-pivavahana fety samihafa sakafo ny tampihavanana ho fandaminana dia manantona ny tompona andraikitry ny dimy isa-pokotany samy mitondra fitaovam-pihinanana sahi mijoro mitsangana de makasitraka ny faly misaotra betsaka faly i faly tena anisan'ny tena namana mahafinaritra mihitsy satria vo miteny fotsiny vavatsika de efa kopy faly hoe fa zao ndrainy zany ny tokony harotsaka any ohatran'ireny fandarina zany malaza reny aingana mihitsy faly mikariko ansary sy mandrotsaka zay azo arotsaka rehetrarehetra ato amintsika satria tsy mahavita rery an'ity fandarana ity na ny tenako na irina rabe mananjara raha tsy misy reo namana mpiara-miasa zany zay mamme aina zany manolotra ihany koa ny zavatra rehetra zay tadiavintsika zany de isorana ifaly de ao amin'ny rezi eo telo larza lany no mifandimindimy fa lalaina androany de ao ihany koa ionja de ao ihany koa imbola zany izy telo la fa ato amin'ny rezi raha ifaly rery ny tototrao aloha zany sy ny traikefa beany de isorantsika zany am'izay fotoana zay zany ny ataondreo namana hatrany ambony moa zany resahako zany fa ato aloha zany atao ambadika de mitodika amin'ny faly fa ny ray aman-dreny be atsika ry iza moa zany ry Jean-Classe ry Radany de miaraka amintsika zany mare vaovao io mahazo vaovao moa zany satria za eto io zany dia mirotsaka daholo ny vaovao rehetrarehetra efa tonga ny deputeram-boasalama zay avy mbola niarika ny fandaminana samy hafa isapoko tany mbola mifametrapetraka ny fandaminana ihany koa tany amin'ny distim miaraka amin'ny fivorina daholo nge zany ho fanomanana ny tetsika lehibe amin'ny 24 ty mino fa horesan'ny deputeram-boasalama rehefa aveo dia migadona ato amin'ny trano fitenenana izy ny vaovao voaraiko zany de fa misamboara voara be ny ranomasina any amin'ny faritry Tomasina any am'izao fotoana izao zany de eo le hitandrematsika tsara zany apitao re olona am'ireo avatsika hoe aza miendrika aloha atsaharo ny fidinana any an-dranomasina de fa misy fanapaha-kevitra satria nisy note d'anticipation zany navoaka ny teo anivon'ny maina na ny ministère de l'éducation nationale ny amin'ny hoe mandraisa fepetra tandify am'izay misy na contexte isakisaky ny district sy ny draine ianareo tompon'andraikitra any dia anjarany any anivon'ny faritra no mandray an'le hoe ampianarina sa tsy ampianarina ny mpianatra zany zay no mikasika an'iny zany fa arotsatsika io ihany vaovao satria zany mamiara manonjay mibiasa radio madahatsika tena mizara vaovao amin'ny lafo ny akapobe sy ny akapokelyntsika fa tsy de hoe manao fanadihadiana politika de manao fandalinana sy fanazavana fa mizara vaovao raha sosialy isika fa ity ny zavatra mba tena nanahirana keliny saiko ary raha ohatra manana saritsika faly de arotsay ihany fa adiniko ny teny aminao meloha ny zava-misy any Turquie ndraiky angatsy loze efa 45 000 mort no hita tam'ilay ororon-tany be tany amin'ny 7 lasa 7 ndray fiteniko amin'izy 7,8 sa 9 rister-tany izy 7,8 rister-tany izy zany hoe lay fihetsika le tany Turquie zay fankahilaila kely tamin'ny Syrie teo de nietsika ny tany de fatatsika fa nenjera daholo ny akamarony le trano zay goavambe tany Turquie tany tamina tanàna lehibe anankiray fa mamerina fitadiana io fotry ny very kely le fitadiana atao anatin'izay saiko zay
fa misy an'izay trangan-javatra zay zany ka zany rehetrarehetra zany de resahana amitsika ny aminy hoe misy an'izay fihetsehana izay zany de any am 5,700 no maty zany hita aloatra eto fa voatsindriny beton sy ny tany sy ny zavatra maro be zany tany fa nietsika andray ny tany Turquie omaly Erdogan zay filoham-pirenena ny Turka zareo Turquie nandeha nitsidika tanàna iray fa vo niala kely tamin'le tanàna koa Erdogan tsy haiko ady mifiry tao anatin'le nialany tamin'le tanàna tsy ela mie zany de nietsika ny tany de tany amin'ny 6,6 tany ho andrisy tera-tany ny fihetsehan'ilay tany de nisy fahavoazana andray loza ray loza roa tany Turquie de nietsika de voatery nisy ny olona moa tonga de fa maily tonga de mivoaka daholo zany de nisy fianjairana trano sy fahasimbana zavatra maro be tena lapoasy mihitsy ny zava-misy any Turquie am'izao fotoana izao mangataka fanampiana eo am'sehatra iraisam-pinena any vao tena mangataka ry Erdogan de ny Amerikana zany efa androtsaka vola be tsy tokony hoforoana ny von'ny Europiana ihany koa efa milaza fa amaly androtsaka vola be ihany koa any Turquie satria fahavoazana goavambe mihitsy ny fahavoazany Turquie satria tena ny immeuble potika ary tao anatin'izany moa hita ihany tambadiko nomaly tamy fakomaly zany atso zay mpilalao baolina kitra iraisam-pirenena andrareo Ganiana tany amin'ny toerana appartement nisy azy tany izy any amin'ny rihana faraika ambin'ny folo sy diso ny fitadiko satria za io koa le disque dur ko ato no miezaka mamoaka an'izy moramora ao dia avy nikotrana de niakatra moramora tao ambony tao de rehefa niakatra moramora tany ambony tany izy de nietsika ny tany nienjera tany ambany tany re atso tena mampalahelo le vaovao de ela be tateorina izy vao hita fa misy homazy moa any Ghana am'izao fotoana zao ataony Black Star sy ny fanjakana misy ny Deuil National amin'ny atso zany bandikely zay mpilalao baolina mamiratra ihany koa zany de tateritsika ny vaovao maro samihafa zay amin'ny akabe ny vaovao fa efa hitako ao ambadimbadika ao mikotrana de mikotrana miaraka amitsika ny député colonel Rambo izy no nifanehatra tamin'ny mpitandro filaminana nanoloana ny tranon'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny alahady teo resaka patrouille mbola hoetiny député Rambo eo moa zany satria ao anatin'ny tena sehatra asany ianarany ane zany satria nampianatra aza dinoitsika tsara eo amin'ny tantara fa zany député colonel Rambo zany tompoko no satatra amin'ny fampianarana commando teny Ambatolaona ary nampianatra commando ho an'ny commando malagasy teo amin'ny tafika malagasy ary ny teto Madagasikara antongotra misy an'izany aty Ambatolaona mivoaka any Faratsio any Ambanja be da be raha dia tongotra netin'izany colonel Rambo zany ary mpilatsaka ny elonaina colonel Rambo gravy mahay zavatra le solombavam-baoaka atsika ary azo lazaina fa tsy tongatonga ho azy mahasolombavamboaka fa tonga amin'ny fotoana ilaina azy amin'ny vanim-potoana ilaina azy zany de rehefa niona tamin'ilay namana mahafinaritra foana nge le mpitandro filaminana fa iraka nataondrareo de ohatrany somary mipitrapitra kely na niezaka namaly ihany fa nidona tamin'lehibe sy ny traikefa eny foana fa zava-dehibe zany rehetrarehetra izany de efa hiara-dalana amitsika ny colonel Rambo fa mba miresaka an'izany amitsika fotsiny mba ho fatatsika hoe ay vare arisa mipakafy mpanohana amin'ny filoha Marc Ravalomanana ny député colonel Rambo ny samborona taorina fihetsiketsihy amin'ny 12 de nigiaza ny fanjakana teteza mita tany tsefa tena mangidy ane sady niainany tserany aina mihitsy fa zao mbola misy Andriamanitra mampamirapiratra foana eo anatrehan'ny zava-misy rehetrarehetra de zay commando azy commando ary tsy tongatonga ho azy le hoe député Rambo de miaraka amitsika izy niniko ny resahany zay satria tsara ho fatatsika rehetrarehetra izany fanazava-kevitra izany fa hoe iza moa ny solombavam-baoaka atsika de mazava ho azy miaraba député colonel Rambo tonga somatsarinay tsika am'ty talata fa 1 volana febroary ty miarabanao Faniry de miaraban'ny technicianina rehetra zay manatanteraka ny fandefasana zao fandarana zao
amin'ny télévision MBS, radio MBS ary ny radio Mada. Miarabanareo ary misaotra an'Andriamanitra satria mbola nomeny ny tombon'andro androany isika androany talata dia tafahoneto indray afaka midinidinika sy miresaka eto indray fahasoavana lehibe zany a ary dia rary ny sitsiny raha isaorany ilainahary name atsika izany fahasoavana lehibe zany de ny tombon'andro androany. Manarak'izay dia araky ny fitenenana hoe tantela mambahona amin'ny fiainana dia tsy voatery hoe misy namana akaiky ihany na havana akaiky na mpiaraka amin'ny tena ao anatin'ny antoko any zay vo hiteny hoe iombona alahelo sy hiaraka apitraka ny fianakaviana manamonjy eto fa mampalahelo mahita an'ireny samy malagasy tapadoa noho ny fitadiavana noho ny sotasotany sasany voatafika any an-trano any noho ny atao hoe setrasetran'ireo tsy matatody amin'ny resaka fangalarana sy ny rehetrarehetra fa dia miombona alahelo amin'ireny fianakaviana ny dopaoriny ireny isika ka ilay atao hoe fanamasin'Andriamanitra zay loharano fankahirezana apitraka amin'ny fianakaviana mivady aman-janaka sy ny havana rehetra amin'ny zany fahoriana mampalahelo be zany dia ao koa misy ny hoe ireo tsy salama dia mitondra ny atao hoe mba ho sitrana malaky ahafahana manatanteraka ny aditsiny andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria ny fahasalamana zany voalohan-karena dia raha tsy eo zany fahasalamana zany dia tsisy ninona vita ka dia ho anareo zay tsy salama dia mirary fahasitranana malaky mba ahafahanareo miatrika ny adiditsy andraikitra zany ao atokantrano ao amin'ny eo amin'ny fiarahamonina ary eto amin'ny firenena. Manaraka faniry dia somary misy tsetsatsaritra kely ihany zavatra amin'ny miseho amin'ny zao fotoana zao eny ampandehanana eny ny tena araka ny tena hoe nihodikodina teny amin'ny boribory-tany teny dia misy ny atao hoe mireoka fampiasana ny lalana ary zay raha nohatrany hoe na somary taratara kely tamin'ny fatongavana teto amin'ny fandarana miara-manonja teto satria misy dia mieritreritra hoe anazy ny lalana ary misy mieritreritra hoe tsy maty manota ka dia manao zay daniny jibony na eo mason'ny mpitandro ny filaminana aza dia mitrango zany zavatra zany ka eto aho zany de mba miteny hoe tokony mba hifampitaizana sy hifanajana le fampiasana ny lalana fa tsy rehefa hoe be vava akory na rehefa mandevitra le olona dia anaovana fiteny mahery sy fihetsika mamofady. Ny atinaovako an'izany dia tena iany tsy mahafantatra moa hoe solomavam-boaka ny tena de mametraka ny kokardiny efa mametraka ny kokarda ny tena de tena tsy maintsy mitandrina mafy mihitsiny satria maninona olon-dehibe olona ray aman-dreny olona solomavam-bahoaka ka ny zavatra rehetra atao dia tsy maintsy arahana ny lalàna mive azy ary ao anatin'ny fanajana ny hafa sy ny fanajana ny tena ka ao anatin'izay le fanajana fa tsy fanajana ny tena zay indrindra no misy manaroatra ary dia miantso mihitsy no atao ary tena hoe manao zay mahatezitra satria maninona moto bana eo aloha efa misy telo efatra klaksone nandeha satria efa mba mandeha moramora de avo mivava tonga de hoe manodinina raha mananelatra na mandeha sasany de nyteny hoe maika be anga fa de tsy mba misy mba fiteny hafa ve mba atao mba miara mampiasa ny lalina dolo de mba afaka mba miteny ane hoe efa mandroso ihany fa moramora na hoe aloaloha andeha lavidavitra kely na vonomy mihitsy le moto
de hoe lana kely lasantsinay zavatra ohatran'izany zany manahirana be am'le fampiasana an'le lalana de miteny ianao de anao ndray mahazo favapiana zany hoe manodinina raha mananelatra ary ngoa efa maika be anga raha mitroatra zao ny tena am'zany de tonga de hoe tsy ampafiriny zay zao kanefa tsy fanajana lay ivitena voka ary mampalelo amin'iny zany de zao tsy mba le olona miteny an'izany any tena mba jerena mba olona mba mianatra ihany zany hoe tokony alalalay atao hoe instruction civique zany fanajana zany a le olona fa dia lasa ohatran'ny fisainan'olona baribarianina zany no lasa hitondrana le izy ka ohatran'ny hoe tokony mba mifanaja ihany am'le lalana fa samy mampiasa an'iny daholo iny lalana iny a manomboka any am'le mpandeha tongotra manomboka sy ny mpitangina bisikleta mpandroka sarety mpitarika sarety mpitangina moto ary ny mpitondra fiara samy mampiasa ny daholo na tsedreraka tokony samy mba hifanaja zany any a satria zay fanajana zay no mahatsara ny fiarahamonina ka zay ny ohatran'ny hoe mba hatsipy zany zay ao any rehetrarehetra ary raha ohatra zany ka tsy hay le mampiasa an'le lalana de tsy mampanina mihitsy ny mianatra ho an'ny indrindrindrina reo mampiasa atao hoe kidiarandroa zany a na sarety hoe aiza ny tokony andeha rehefa ohatran'izao aiza ny tokony hijana rehefa ohatran'izao a fa lasa misy aty amin'ny akavanana tonga dia manivaka fotsiny am'izao satria zay le fitenena hoe priorité à droite tonga de mandeha nefa le toerana tsy priorité à droite akory fa zatra lay routine fotsiny de priorité à droite de tonga de mandeha nefa tsy priorité à droite io zany dia lasa sao de teraka loza reo miteraka loza moa dia raha mahalala ihany ny malagasy am'izao fotoana zao fa tsy tahalala fa na marina na tsy marina dia tsy maintsy manimba zavatr'olona sy manimba fanan'olona ary mavita mamon'olona zany ka zay zany mba tsetsaratra kely satria tokony ho tonga ho efa hoe ho atsasakadiny ihany ny tena taloha fa noho izay atao hoe tsy fahaizana mifanaja eny amin'ny arabe zay a dia lasa misy ny fahatarana ny famonjena ny toeram-piasana ary misy ny atao hoe miembotra kely zany ny programa am'izay programa efa fandara-potoana efa tokony atao zany de eto zany de fa tsy adino nareo ny talatamaty ary arabainy eto nareo ny talatamaty navitany ny atao hoe fiaonana tamin'ny alahady iny a fa de tena raha hoe commune navitany reny a dia bravo zy izy ny fitenenana ary dia tsy adino eto ny be ny tanàna zany zay teo anatin'ny fikarakarana tanteraka mihitsy sy narahndreo comtim ary zany rehetrarehetra zany a dia ny saboteniny solombavamboaka mamyrabelirina zany a teo ny fanatanterahana zay zavatra zay tsy adino a irado kokoa rado a rado ny talatamaty io a de fa tsy be kibontsona fa mitondra ny teny zany hoe kokoa anao a de kokoa daholo a ho anareo any amin'ny talatamaty rehetra ary félicitation amy zavatra nataonareo kokokoa ho anareo a any a faritry vakina karatra any a izay tsy tapaka miantso rehefa talata ohatran'io fa hoe hiakatra indray ny solombavamboaka colonel rambo de fa tsy adino nareo any amin'ny faritry vakina karatra iny a district am betafa nareo anjanapara nareo anjanamasy nareo eny amy lalam-baovao nareo any ambaty mikla nareo any amandry tsara nareo eny anjanapara sy tsa be many a dia atolotra nareo ny kokoa amin'ny zao andro talaty zao a ary dia enoy a ny vaovao avy atya fa amin'ny alalan'ity fandaran'ity a no anomezanareo ny toromarika rehetra ny amy fiainana tokotsy ny fiainam-baovao a ary ny fampidezantsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay angamba faniry no atao hoe fampidirana aloha alohany hidirana amin'ny adevitra dia raikitra ty zany fa de mbola misy eto moa de fa miteny a mbola misy fivorina zany mbola erahany bropolitika rehefa aveo a bropolitika voafidy a sy ny bropolitika mandrafitra ny bropolitika sy ny bropolitika voafidy solombavamboaka zany a rehefa aveo a dia efa miteny eto zany fa na be de be raha ny zavatra tiana resahana mpahalalana ampifantarina voaka am'izao andro talaty zao a dia eto de fa saporitra ozy izy ny fitenenina fa tsy afaka hivalapatra loatra tsika fa tsy maintsy amonja zay fotoana zay
eny ary sady mandeha moa le tsetsatetsatsiaritra no endrika fifampianarana misy tsofoka ifa mihitsy zany teneniko zany hoe fifampianarana fa tsy hoe fampianarana satria mifampianatra ny tsika rehetra de fizaram-bavao ihany ko ataon'ny solombamboaka Ramboasalama Emile amitsika zay mpampiasa lalana zany sady manolotra ny kokoa teny atalata maty rehefa miresaka atalata maty isika député Ramboasalama Emile de te andefa kely eto lay sombony kabary sombony tena segondra vitsivitsy fa mafonja sy manandanja zay nataonao teny talata maty satria président moa rehefa amina fotoana ohatran'ireny de président dia mampandray anjara manome fitenenana ihany ko andreo zay manatrika izany hetsika lehibe zany de anisany nomena fitenenana teny ny solombamboaka Ramboasalama Emile nandritry ty fankalazana ny ino moa zany fifampiarabana tratry ny taona sady fanetanana satria moa zay ny tena hoe mission principale fanetanana ny olom-pirenena ao anatin'ny lisam-pifidianana tena asany antoko zany de hoenotsika aloha ny fanehoan-kevitra nataon'ny député Ramboasalama Emile de resaka am'izay tsika manodidina an'izay fanetanana ny listry mifidy zay satria tena manana adidy lehibe mihitsy itsika isoratra anarana ao anatin'ny listry ny mpifidy zany resaka an'izay koa rehefa aveo satria misy fifidianana mandeha Nigeria amin'ny sabotsy fa 5 ny volana febroary avy zao mba fatatsika ve 470 tapitrisany ny mpifidy a Nigeria ifidy filoham-pirenena 20 ny candidat 3 ny favori raiky amin'ny 70 taona 70 taona raiky amin'ny 20 taona reo ny favori mbola afaka mijoro tsara zany ary lay 70 taona no azo lazaina fa tsara toerana indrindra a Nigeria am'izao fotoana zao maro-ponina ary be ponina indrindra i Nigeria aty Afrika efa mandeha ny ambiance samihafa viomanana isy andresa premier tour de vite ave raha tsisy dia taterahana afaka telo herinandro ao arininy ny fanambarana ofisialy ny vokatry ny fifidianana voalohany ny fiodinana faharoa Nigeria misy eniany INEC zay fomba fiantsazo fa comité électoral national indépendant ihany le izy fa atao amin'ny teny anglisy moa zany de INEC le izy zany resakory zay rehefa aveo fa alefatsika aloha zany ny kabary ny député Ramboasalama Emile zany foy de foy ty anatina aminitra ray latsaka kely fa mavesatra netiny ho an'ny mpony talata maty fa tsara ny fampizarana azy ho atsika mpanaraka miara-manonja tsy ho atao lavabe ny teny fa mamiara-mila ny tena de manatanteraka mibaiko de ny teny to président hoe inona mibaiko meko anareo dia ny andehananareo misoratra anarana ny amin'ny fokotany ao anatin'ny listre mifidy de tonga de miteny hoe miteny dolo ny olona rehetra atao hoe mametoko zay monsieur le président de ozy aho hoe aza atao vava fotsiny izy fa tatero arabaky teny zay tokony menareo azy zay vandeha hisoratrany ianareo fantatra fa ny olon'ny talata maty olokendry ary tian'izany filoha mary karavalomanana zany sady manaraka amin'ny tsy mpivezana fa de matoky izakay fa ho tateranareo tsakany sy andavany zany dia hiverina ty zay manaraka hijery an'izay député Ramboasalama Emile foy de foy le afatra nomenao fa mavesa danja hoe mametoko zay président fa ampandany anao fa hoy izy anao hoe aza mametoko fotsiny fa taterao arakasa le izy mitovy foana zany le fanetanana ary le fanetanana le fisoratana analo anaty lisy mpifidianana io ihany fa le endriky le asa miandro ny mpifidy koa rehefa tonga fotoana fa mbola tsy zao moa zany izy fa efa apetratsika sahady zany amina hoe ilaitsika aloha amidingana voalohany ao anatin'ny lisy mifidy ambany de ambany teo zao nambaraka teo hoe 70 tapitrisy Nigeria fa sahirakirana ihany mijery an'le situation any am'izao fotoana zao ary nisehatra iraisam-pirenena de efa any amin'ny tany diamant sy ny tany safira efa any am'izao fotoana zao député Ramboasalama kabady koa ny tena ary nita teo iny fanitry ary amin'ny mampanao politika ny tena ary amin'ny atoko matanjaka ny antoko tiako Madagasikara zay antoko eo ambanin'ny fitariany filoha Mary Karavalomanana dia adidiny atoko politika sy ireo mpikambana ho aminy mamy mitaiza sy manabea ny mpikambana ao amin'ny
antoko zany hoe éducation de la vie citoyenne zany a ny amin'ny fanabeazana ny olona zany a amin'ny resaka ao anatiny antoko adidy zany ary zany no natao teny zany no natao teny a mba anabeazana ny olona amin'ny mahazava-dehibe ny resaka fifidianana dia le kabary zany a de mifantoka amin'ny fandehanana misoratra anarana any amin'ny liste ny fifidianana amin'ny resaka refonte de la liste électorale zany inona moa ny antony de zavatra tsotra ary raha efa tonga de mahitsy be amin'ny teny rehefa nitetateta ilay seni ka ny teny hoe tsy maintsy 13 500 000 ny mpifidy hoenjehana de na efa naembotra indroa aza ny fanisanany voaka sy ny fisoratana anarano amin'ny refonte liste électorale dia tsy nahavita an'izany a fa eo amin'ny 9 millions mahery tao fotsiny vita izany hoe midika zany zany zavatra zany fa tsy mahomby amin'ny andraikitra ny menazy ny senia de amin'ny faninjehana an'izay atao hoe isan'ny mpifidy zay vo 13 500 000 asan'ny seni zany a kanefa moa amin'ny mahantoko politika manana maizy azy manana lanjany eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny atoko politika kinina dia tsy mety raha ohatra ka am'izao taona 2023 zay kiondalana lehibe eto amin'ny firenetsika eto Madagasikara kiondalana lehibe zany hoe ametrahan'ny amerenan'ny mpitondra am'izao fotoana zao ny fanjakana amin'ny vahoaka zay fanjakana ny tompony vahoaka de zay kiondalana lehibe zay zany hoe fanomezana ny vahoaka ny fahefana indray a ho am'izay olona filohan'ny republika ahafahana mamotiny ametrahana fatokisana hitantana ny tany sy ny fanjakana hitondra ny fampandrosoana hitondra ny fahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ity 2023 ty ary zany 2023 zany dia atao hoe kiondalana lehibe ary ny ain-dehibe an'izany famerenana fametrahany vahoaka olona hitondra ny tany sy ny fanjakana zany de amin'ny alalan'ny fifidianana izay tena ain-dehibe amin'ny fifidianana anankiray araky ny teniko tao a tsy navita ny asa ny seni dia noho ny fandraisany antoko politika ny tiako Madagasikara amin'ny fahatsapan'ny antoko politika tiako Madagasikara fa adidiny ny mitaizany olona sy manabe ny olona am'izany a dia midiny ny fotony izy a manao ny fanetanana ny olona am'izany fisoratana ny any amin'ny liste mifidy any amin'ny fokotany zany be de be matsiny ny atao hoe olana nanakana ny vahoaka zany a tsy mety nafahana nanao an'izay zavatra zay de zay mihitsiny ny hoe zany ny antoko politika ny tiako Madagasikara amidiny ny fotony a amahany olana sy amety marika amin'ny vahoaka ka zay ny antony ny kabary iny le kabary zany dia kabary fanetanana ary ny zavatra atao de tsy vitany hoe vavo fotsiny a fa tena mila arahana atsakany sy andavany a ny vava atao a de mila tanterahana fa tsy mila atao mbavo fotsiny ka zay ny antony tenenako tamin'ny vahoaka teo hoe miteninareo amin'ny etoky fa mila tanterahana ilay mandeha misoratra any avokotany satria raha efa nataony sombavambahoaka mamyrabiny rina tamin'ny vahoaka ny tena atsangaro any ny tanana zay efa nandeha soratra de misy ny nananka-tanana de atsangano ny tanana zay mbola tsy tany de misy ny tsy tany kanefa ianao mieritreritra fahagagana mieritreritra ho avy mamirapiratra mieritreritra fampandrosoana ho aninao sy ho an'ny faramandimbinao de tsisy ninona azo atao raha tsy misoratra ao amin'ny listeny mpifidy ianao listeny mpifidy any amin'ny fokotany
tsy afaka nifidy ianao raha tsy ao ny anaranao, tsy afaka ny ametraka fitoriana any amin'ny assn satria misy atao hoe misy fangalaram-bato na misy fividianana vato na misy zavatra fanereterena tao amin'ny fividianana raha tsy misoratra ao ny anaranao, tsy afaka ny anao délégué any candidat any amin'ny bureau de vote ianao raha tsy misoratra ao ny anaranao, tsy afaka ho fidina ho mpanolotsaina ny tanàna anankiray na ho be ny tanàna na ho mpanolotsaina ny faritra na ho lehibe amin'ny faritra na ho solombavambahoaka ianao raha tsy misoratra ao. Ny dikan'izany zany dia tsy afaka ny hifidy na eny atao eny amin'ny fotony azy na de anao am'le resaka fotony azy hoe le resaka primaire ao anatin'ny antoko azy ianao raha tsy ao anatiny, ka zay ny teny zay mahatonga amin'ny teny hoe baiko no mena ary araky ny tenin'ny président moa efa mahatafitra tsara ao amin'ny fomba fitenin'ny président le izy fa miaramila ampiteny an'izany tsy miangavy anareo fa baiko, ordre nomena fa tsy invitation hoe ndao renareo tsy zany ny tena fa hoe mandeha any anareo misoratra anarana mba hanefa zany adidy lehibe zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ka zay no natao amin'izy zany faniry efa natao tsotra mazava foy ary takatry ny rehetra mora raisina ny kabary teo, zany hoe tonga zany de any amin'ny zavatra any amin'ny iraka zay tokony ataon'ny tsirairay mandeha makany amin'ny vokotany ireny kabary reny. Manarak'izay teny kely amin'ny zava-misy fotsiny ohatrany hoe namoa ny teny tamin'ny voalohany teo hoe nandeha tany vokotany nandeha tany mihitsiny atao ny vokotany anankiray teo kaikiny atao alohan'ny andeha hoe inona ny zava-misy inona vaovao fa ny zava-misy zao ary tsaro ho fantatry ny rehetra de zao le bao bokotany eo aminay eo amin'ny 3J ao sonerana 3J tsy misokatra mihitsiny fa le chef bokotany de any an-trano no enjehana ary raha mandalo izy eo amin'ny birao an'ny vokotany eo de amin'ny fotoana tsy fivoahan'ny olona zany hoe amin'ny 5 sasany maraina izy miditra ao dia mialo izy amin'ny enina sasany, tsy andro indray mandeha io fa andro fa volana maromaro mihitsiny dia anika ilay fandehanan'ny olona andeha hisoratra ao anatin'le mpifidianana zany dia misy toana misy olana tahaka zany, ka eto zany de miantso ny chef district sy ny préfet an'Antananarivo mba hajerenareo ilay chef bokotany eo amin'ny 3J ao re tompoko fa tena mamoaka vava mihitsy hoe tsisy mahala eto fa de natamin'ny fanendrena agent électoraux sy ny agent recenseur atao azy dia ny vadiny nataony tao sy ny fianakaviany dia mazava be satria re misy indemnité de any zany le vola le indemnité ndray zany de tsy voaka fao amin'izy menakavy eo ihany tenenina aminareo zany ny zava-misy ka de hoentineto mba ho reniny tompona ndraiky mpanjakana amomba an'izany chef bokotany zany ary zay no mahatonga ny olana tsy fahampin'ny atao hoe tapisoratana eny amin'ny vokotany iny no nataony chef vokotany zany efa solomavavoaka no miteny an'izany de atsipy aminareo tenenina aminareo tona ndraiky tany am'izany fa tsy mety ny ataony le chef bokotany rehefa natao moa mifanadiadina sy ndreindrindra mba miresadresaka aman'olona any dia tsotra be eo zany lefa hoe fampiasana sahady an'lay fahefana ampiasa-mpanjakana satria tady tsara fa ny vokotany any hoe mpiany chef vokotany hoe ka ampiasa-mpanjakany de fa reny sady efa ampiasana am'lay fanaovana fandrafetana an'lisy mpifidianana atao fitaovana
am'lay fandravetana tsy fifidianana mba entina anyliana ny hafa zany hoe ny anyliana zay olona tokony hoe ho afafaka tsy afaka nanaraka ny toromarika omena tsy afaka anaraka ny hoe ty ny olotsika ty ny tsy maintsy ho arahana zany hoe fampiasana fitaovam-panjakana zany a lay sefy-pokotany de fa zany sady ny zava-misy ka eto zany de fa miteny hoe zany ny hita atao amin'ny fokotana anankiray ary mino a fa tsy atao hoe ka isolé za trangan-javatra mitokany zany a fa am'reo fokotany marobe eto a Madagasikara de misy zavatra mitranga ohatran'izany ka tokony jerenareo kay isany zavatra any raha maso ary raiso ny atao hoe sazy amin'ny zany tsy fanatanterahana ny asa sy ny andraikitra misy an'izany sefy-pokotany zany ka zay zany ny somary hoe ampiarahako kely amin'ny resaka kabary tao hoe tanterao a ilay tsy maintsy andehanana makany amin'ny fokotany isoratra averiko a tsy afaka ny andeha hifidy izay filoha tianareo apetraky ianareo raha tsy misoratra ao ny amoa de efa mazava be za tiako Madagasikara ary tiako Madagasikara tsy mba misababaka tiako Madagasikara tsy mba manao grand écart tiako Madagasikara tsy mba nilomano fa tonga de efa milomano tonga de mahitsy be amin'ny lomano anankiray ihany de ny hafa fantatro ny a fa ny a zany dia fangalana fahefana miaraka amin'ny filomaraka ravalomanana ny a zay ny ano apetrako zay ny ano araha zay ny ano tanterahako ka de miteny aminareo a matondridi teny a ny tena zay filoha-pirenena filomaraka ravalomanana efa filoha-pirenena sady moa gany dia zay tokony tanterahana ho anareo teny a ary ho an'izay maheno sy manaraka ny fandarana rehetra amin'ny MBS a am'izao fotoana zao manaraka ny ty miara-manonjo miaraka amin'ny colonel Rambo sy fanirity a dia tanterao zay consigne zay fa rehefa tsy manaraka an'izany ianareo a de tsy misy fitiavanareo an'ty Madagasikara ty zay efa tena mahatra fadiran'ovana am'izao fotoana zao a ny vahoaka teny efa atao hoe mihinana ny tsy fihinany ary le tsy fihinana azy efa tsy hitatsonoko rehefa kelikely de ny reny mandray zany no hoanina rehefa tsy manao an'izay ianareo a de tadio fa anisany mamono mpiratandrazana aminareo anisany mamono manao mpamosavy malemy ka ny ohatrano ihany no amsaviana ny ohatrano ihany ny vonoana satria maninona tsy tianareo a ny ametraka an'lay fampandrosoana maritra sy fampandrosoana tena izy eto a Madagasikara zay erana amin'ny filomarika ravalomanana tadio fa mitoko politika natao manao politika diaka an'izany fahefana zany ary fakana fahefana de amin'ny lalany afa amin'ny lalana demokratika dia amin'inona moa zany fa amin'ny lalana fifidianana zay ihany faniry eny ary misaotra ny député colonel Rambo am'izay fanazavandresaka samy hafa izay mazava iny fa ho an'ny raharaham-pirenena député de omaly moa zany tsy hita hoe masaka sa manta fa tsy maintsy mifiantso azy aloha zany no any teny malagasy fandikana azy de gouvernemanta ary de tena manta tokoa le izy satria tsy hitanao makaiza tsy hitanao hoe tena azo anaovana sy andrefesan-javatra sy handanjahan-javatra hitondra fampandrosoana zany lay endriky famana lay mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny gouvernemanta ny roa aloha zany de fanapoziny rehetra fa tsy maintsy ho fenona ny banga dia ny ministera ny raharaham-bahiny sy ny ministera ny fitatera transport ministera ny raharaham-bahiny dia ataontsika efa bolana lasy zay no ny esorina tamin'ny toerany ny ministra ny raharaham-bahiny no ny safidy ny Madagasikara reny moa resaka hafahafa sy mampimebeny ihany de hoe ny esorina tamin'iny izy zany de ny ministra ny fiarovam-pirenena no ny tatana vojinomaika zany ministera izany de niarika février raisam-pirenena roa Madagasikara na telo angamby izay fa tsisy lehibe any diplomatie malagasy ny ministera ny transport dia fantatsika mazava tsara fa voafidy ho anisan'ny mpikambana anivon'ny filakevi-pitondrana sady lehiben'izany ny ministra zay nisahana zany fitaterana zany Ranjatoelona Roland ka dia ny safidy izy zany na ho mpikambana gouvernemanta na
anisany hitatana ny asekina dia ny safidy ny tatana ny asekina izy zany zay fatatsika fobeany Dakar Sénégal zany de reo roa reo efa napozina hoe arytsika tato anatin'ny fanadihadihitsika de miteny reo aloha zany dia tsy maintsy ho fenona satria banga re toeranareo zany tsy afaka anaovana intérim ela be nindrandrindra misy an'zany fa efana régaliana zany pouvoir régalien zany tsy possible zany donc tsy maintsy mameno ela be mameno aingana ny fitondram-panjakana raha mahafantatra izy lay atao hoe tena lalan'ny fanjakana tatany zany na le hoe sens de l'état zany ny ambo zany dia enina député colonel Rambo no nosoloina de ho an'izay tadidiko ny ministèren'ny fiarovam-pirenena dia ny général de division Joshua Rakotoary John ao amin'ny fitomokasem-panjakana dia Ilandy Randriamanantena Soa ao amin'ny fitaterana dia Ramonja Velo Valérie mandefa sary eo ihany fa no fanaraka anzahatra resahako eo ao amin'ny travaux publics na ny asa vavety de colonel Ndrenary ao amin'ny eto vao mitodika zany zao ato amin'ny tanora sy ny fanotanjahantena dia ny SGP teo aloha zany Hadj André Resampa dia ny ao anatin'izay fonction publique zay na hoe ny asa-panjakana ny lalàna ary lalàna sosialy dia ny solombambaoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny district any Lalangina tamin'ny alalan'ny RD fa HVM taloha dia Rivitina Jean Bosco reo zany no voasafidy ao anatin'izay mpikambana vaovao ny gouvernement colonel Remiaja azafady fa tsy ihany de ny ato amin'ny Angovo dia Andriamatoa Solona Andriamanampiso izy moa de efa fantatsika fa PCA ny Jirama izy dia ary zareo tao ihany rehefa nanao tombatomba ny Jirama tao dia lasa ny tatana vonjy mainka an'le Jirama izy ihany koa dia tale général ny SPM na lay mpanafatra andreo PPN zany zay zarazaraina eny amitsena maro samihafa ihany reny zany Ivety Silamo fatatsika moa zany izy eo anivon'ny ministèrany raharaham-bahiny reo zany lay valo zay notendrena zany ny sary avatrany raha vao mijery an'izao tsika député colonel Rambo dia eo aloha zany lay hoe tena mazava ho azy esorintsika ao anatin'izany général de division zany Joshua Rakotoary John io raha tsy diso dia la 17 ny général de division ary nanao école de guerre tany Frantsa tany raha ohatra ka tany Sénégal Sénégal ta Cameroun tale général ny planification stratégique izy raha ny fantatro teo anivon'ny fiarovam-pirenena lasa ministra am'izao fotoana izao ny anankiray dia fantatsika moa zany fa colonel Ndremiaja zany ato amin'ny transport travaux publics somary tsy de tena hoe fatapatatra teo amin'ny sehatra nisy azy izy fa eny araky ma hoe tompona andraikitra zay moa izy any amin'ny toerana misy azy sady miaramila zay de mipetraka tany am'izay andraikitra zay izy zany fa izy aloha zany no hiantsoroka ny tiadidy goavana be ity ny solan'ilay manondro fitondro lalana zay mavesa-danja ihany ny andraikitra teo aloha kanefa nanansoaritra nila zany vita sa tsy vita mission satria rehefa miresaka an'ilay asa vaventsika de autoroute flyover miresaka ihany koa tsika député colonel Rambo ny lalam-pirenena rehetra simba am'izao fotoana zao sy ireo mipotehan'ny ranobe na ny rivodoza nandalo teto Madagasikara sy le hoe tsy fahampiny fikojakojana ny lalana tamin'ny fond routier maro de maro zany rehefa miresaka asa vaventy koa tsika de miresaka tetezana dia manerina Madagasikara ny ministre-ny raharaham-bahiny moa zany dia 2009 2010 2011 efa teo foana tsy fantatra satria mivady moa zany tompokla Albert Jacques Silla fa tsy Albert fa efa saika tany amin'ilay dadan'ny PM Jacques Silla indray saiko dia prime ministre teo aloha ary rehefa nandeha ny fanonganana ny Filomar Karavalomanina de niazakazaka aingana teny Akanja ny prime ministre tamin'izany fotoana andro zany de nanaraka an'le rivotra de nivady moa taty aorina ministre ny raharaham-bahiny dia zone verina izao ndray pahitatary historienne izy iny ary farany teo izy dia masovoa Madagasikara teo anivon'ny UNESCO dia niasa sinonina tany Frantsa zany akoatran'izay Hadj Resampa zay ministre ny tanora sy ny fanotanjahantena ity manko zany zao de hoe
tatoato ohatran'ny voatahiro any atsimo zany lay ministry ny ministerany tanora sy ny fanatanjahantena satria inga aoel dia avany morondava za zany ny resaka fotsiny fonteny a ny ministre Tinka Roberto somary mivezivezy amin'ny morondava ihany na tato atoliary ara de miverina ato amin'ny Hadj André Resampala izy avy ato morondava ohatrany nahazo amena be zany lay ary tsy mivata ao amena be lay ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ekipa 2009 zany reny ny ekipa 2010 amin'io 2019 amin'io mazava ho azy de tonga de hitako amin'io zany dia ministre Solo André Manampisoa tsy 2009 fa 2018 satria taorianan'izay izy no niara-dalana taminga Iany Rajoelina inga Ramonja Velo Valérie ato amin'ny fitaterana ekipa 2019 Ramatoa ministre fitsarana Randriamanantena Solandy satria izy dia lolo Madagasikara nitendrena tamin'ny 1 nome io miaraka amin'ny lolo Madagasikara Tsebomaly eo ary mpikambana raikitra eo anivon'ny ACJ ekipa 2019 inko reo ekipa 2019 inko Rivitina Jean Bosco mbola andeha lavitra aratsika fa tany amin'ny HVM nisy azy ary niaraka tamin'ny Hussein Abdallah député tamin'ny fotoan'andro mpikambana teo anivon'ny ACJ haute cour de justice fa izy moa zany de lasa taty amin'ny RD ndray maromaro tamin'ny ekipa ny niara-dalana tamin'ny HVM no lasa IRD taty aorina zany hoe raha mijery an'izao zany ny ekipa 2009 am'izao zany de anankiroa dia Ramatoa Ivety Sila sy Iadja Resampa ny ekipa 2019 am'izao dia ministry ny fitsarana ny ministry ny fitaterana ministry ny angovo ary ny ministry ny fonction publique zany ny akoatran'izay tonga de technicianna tsy hidirantsika zany eo anivon'ny tafika malagasy zany le sary zany tonga de mazava be de tampoka be eo nisy nanangana saina fotsy omaly tamin'ny publication solombaboaka ny Madagasikara binôme ny député Rambosalama Emilia resy zay tsy fantatra aloha na resy azy fa nagaga tena silence na publication koa le mpanohana amin'ny fitolana député Rambosalama Emilia raha le fahitana le ina moa zany tsy confection tiako tenenina amin'izy fa le fandrafetana ina moa zany réorganisation ary vety sa ino ty tsy maintsy misy re manko eo alohan'ity tsy le remaniement misy tsy tiako le voambolana fa ilay formation an'ilay azo lazainy hoe mpikambana vaovao fa ohatrany nangina le mpanohana an'le fitondram-panjakana misy fahakovina betabeta any ambadika tamy fa nahazo vaovao tsika zara fa nisy merci président fa le ministre ndray ara no somary nidoka tena ny amin'ny misaotra ny Jesosy misaotra n'Andriamanitra misaotra ny filoha misaotra ny prime ministre na me fitokisana taminay ho an'izay tafajanona tamin'ny toerana député Rambosalama Emilia fa reto aloha zany nangina tena ohatrany hoe tsy te hitena an'le voan-javatra le mpanohana an'le fitondrana fa ohatrany tsy faly ny sasany nanangana saina fotsy ny sasany zay tena fatraka bitabitaka mpanoratra mpanao publication ohatran'izao rehefa mipotra ny gouvernement draidraidray mitehaka izy menakavy fa zao nangina izy menakavy nangina satria fantatra le izy hoe tsy ao anatin'le kajy mihitsy ary tsy netitreretina hoe ohatran'izao le izy ny ministry fitaterana SGP teo aloha ny esoriny rehefa nitranga ny problème fanjakana sy ny MMM satria nanana ndraikitra atao anatin'ny MMM de ny esoriny de natao ministra am'izao fotoana zao ministry ny angovo efa talejerina ny SPM PCA ny Jirama ataonany navasa sy navahany olona ny Jirama de tena confirmena mihitsy natao ministry ny angovo teo ihany teo zany ministry ny Raramba iny efa tamin'ny teteza mita ny esorina naverina tamin'ny toerandray am'izao fotoana zao fantatry ny eo anivon'ny départementa tsara ny Raramba iny ny SGP zay mitazona ny tanora sy ny fanatanjahantena be da be ny adevitra hoe tokony prime ministre tokony zao sy ny sisa naverina inona le mission petratsika daholo zany fanontaniana sy adevitra rehetrarehetra zany akoatran'le pailalana fa eto ny zavatra tsy maintsy itodian'ny saina indray zany député Rambo de hoe nanala sénateur nommé zany ny fitondram-panjakana de hiverina zany le schéma HVM 2017-18 inona le schéma HVM satria tsy maintsy ametra-pialana filohan'ny république ny ambaran'ny lalam-panolonana de zao ny filohan'ny antelomerandolona no mandray ny andraikitra
filoham-pirenena vonjimaika dikan'izay tsy mahatoky ary zay nefa adevitra mandeha ny filohan'ny intermelandolona am'izao fotoana zao ny fitondram-panjakana ho an'ny gabarit politika ny ve sa ho an'le fahazakany ny endurance hiatrany an'le situation ho avy de efa miketriketrika de iny fanesorana an'le loolo iny zay navadika ho ministra efa misy ketrika hafa de ho resantsika zay rehefa avy eo fa iny aloha ny vaovao tao anatin'ny 12 5 9 ora deputera Amboasalama. ia iny tokoa ny vaovao faniry ary ny any fahitako an'izy zany hoe ny fanendrena andreny olona reny a dia raha eto Madagasikara aloha dia tonga de mametraka fotsiny an'le hoe mba tsy azo vavaratsy amin'ny vahoaka tsika malagasy masy de misy an'izay foana tsy maintsy misy hoe avy any aminay ry izany avy any aminay na sindretrehtra dia misy an'izay atao hoe équilibre régional zay a ny amin'ny resaka mifanendrenan'io équilibre régional tsy mijery hoe atao avoaka lay iraka omena azy ve lay asa omena azy ve lay andrasan'ny mpitondra avy ve izy fa de apetraka am'izao fotsiny aloha satria raisitry fotsiny zao raha nasorona zao i ministry ny fopitao a dia solona ny honorable Rivitina Bosco a dia samy avy ao amin'ny faritany ny fianaratsoa fa mody nampina n'lay Ramonjavelo Valeria izay avy any amin'ny faritra tsy moatsinanana dia tsy taba zany ny olona any amin'ny faritra tsy moatsinanana izy satria olona avy any any natao dia tsy menomenona ny olona zany dia rehefa jerena koa zany ny ministry ny angovo de ienjana be raha marisomina aveto a faritra Analamanga dia napetraka ilay PCA ny Jirama teneny atao sy DG ny SPM de mba tsy menomenona neto zany de fa hoe efa eo koa zany dia rehefa nijerena indray ny ministry ny efa ntenenina teo mazava be mihitsy nanely izy e Timoka Roberto ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora de nisoloana ny Ihaja Resampa de samy eo faritany Tuliary any fa ndray avy aty avaratra Ihaja Resampa ny avy aty Morondava de Timoka Roberto no ao Sakara sy Sakara ao anaty Tuliary zany avy ary atsimo zany hoe mazay resaka équilibre régional zay zany a dia natao mba tsy ampimenomenona amin'ny vahoaka le fimenomenona moa tsy maintsy misy satria la le olona le tao anatiny a la zaro tao anatiny araky ny teninao misy nanangana saina fotsy hoe resy zay a dia tsy nieritreretiny hoe olona ohatran'izao ve no atao anazy iny azy sy fanarahany any a fa dia iny moa fa tsara rehefa mahatsapy izy hoe tsarakaraky ny ententenay sy nieritreretra ty zavatra ty fa ny zavatra faharoa ny teneniko hoe mikasika an'le fanendrenana io de amy lafi ny géopolitique amy resaka fanajany ny hery eto aheran'izao tontolo zao zany tady ho tsara fa raha nyfahitanan'ireo olona euro zany a ary tady io fa ny raha amy resaka rang protocolaire de ministre ny fiarovam-pirenena numéro 1 formation frantsay io ary ny école supérieure de guerre atao Cameroun adinina fa école de guerre atao Paris any ano de quoi délocalisena any Cameroun dia frantsay ihany formé azy ilay ministre ny affaires étrangères de tady fa zay ny milarana faharoa de tady tsara fa frantsay ko io mazava be frantsay ko io ary ny problème mitranga am'izao fotoana zao de tady tsara ifaniry zavatra mitranga am'izao fotoana zao de tsy le fandraisan'le ty filoham-pireneny ty any
ambassadeur ny européenne ivony européenne tadio fa io ambassadeur io ne ka frantsay Isabelle Delattre frantsay io ary ny frantsay am'izao fotoana zao a no mitarika ny filoha amin'ny union européenne de i Macron zany de clin de makany io zany satria ho ratsy ny afera satria raha ny zava misy am'izao fotoana zao resa be fotsiny natao hoe misy ny fifidianana resa be fotsiny natao kanefa mety manana tsy misy dia clin de makany io zany am'izay resaka hoe resaka géopolitique amin'ny any amin'ny frantsay sy any amin'ny tandrefa ny zavatra io a fa dia araky ny teny hoe na efa mba nezaka mafy ary ministre ny raha mbahiny sy ny firovam-pirenena tao zay teny keto fa nanao école de guerre fa formation tany Indonésia de efa le nandeha nanao fifampiraharahana tany a Russie zay efa nanaova nezaka mafy mihitsy nanafenana de nitranga foana dia toetra raha nitranga eran'izao tontolo zao a dia manamarina fa mafimafy tokoa mitanjaky ny avy aty amin'ny bloc andrefana miaraka amin'ny européenne zany a ny any amin'ny bloc atsinanina miaraka amin'ny russianina sy ny sinoa zany dia rehefa nijery an'izay ny reto zany de hoe mananao be loha aza de manao an'izay clin d'œil zay kanefa zao nitadio fa clin d'œil ataony a de vo maika amatotra azy am'izay rehetra ataony satria maninona hafa ny exigence reo bloc andrefan'ireo a am'zavatra tsy maintsy tanterana raha ho Madagasikara fotsiny aloha tiako tenenina eto 75% ny vola ampiasantsika eto a dia avy amin'ny bloc andrefana na amerikanina zany a na union européenne sy ny miaraka aminy dikan'izany zany ny exigence mahatonga anao am'izay dia iaraha maso akaiky io zavatra io a ny amin'ny fanaraha-masony zay a fampiasana zay volo zay dia tsy maintsy tanterahana koa indrindrindrindra tady tsara fa ny amerikanina sy ny union européenne dia mpandala ny atao hoe démocratie zany ary mila zavatra mangarahara am'ny resaka fanaovana politika sy am'ny resaka fitantanana dia hoavy izy hoavy izy zany a am're zavatra io ary rolondreo matoa napetrany dia marina fa atao hoe ao anatin'ny gouvernement io fa tadio fa tsy maintsy misy foana any ambadika any a fiarahandreo samy nanao formation tany a ny bloc andrefandreo any amin'ny mission zay napetraky ny zaro aminy amin'ny eto amin'ny tany sy ny fanjakana za tsy miteny hoe tsy manana souveraineté tsika fa rehefa mila volaminy mila mifanapiny de tsy maintsy manatanteraka ny zay mission zay atao hoe inona ary mifanarahana de reny ny olona reny hoe tsy maintsy zao ny zava olona petraka roa tsy maintsy zao ny olona petraka roa dia ho avy am'izay zany izy de teny fotsiny aho hoe io ministre ny travaux publics io formation frantsay io dia tadio tsara fa izy mampiasa vola betsaka eto sy ny frantsay sy ny amerikanina de ho avy am'izay zany izy amy fanarahany ahoana daolo ny fandaninandreny vola sy sindriany sy ndrehetra rehetra reny ny ministre ny raha mbahiny io sy ny ministre ny fiarovam-pirenena tao France reo de tsy maintsy ijery am'izay izy a ny am'ny resaka hoe ahoana ny resaka coopération bilatérale na miaraka amin'ny frantsay a sy ny fiarahana roa amin'ny union européenne zay zany hoe na tian'le mpitondra am'izao fotoana zao na tsy le mpitondra zany a dia nahanao mafilotaki ary izy dia tsy maintsy io ny zavatra nytendreny draroa avy any a de zay no mahatonga an'io ka clin de makany io zany satria tsika tsy manam-bola mahatra fa diranovana de aleo mandeha makany a sitranay ahazo vola entina mba hitazo tazomana ty firenen'io mba tsy ho afa-baraka mba ahafahana mivoaka par la grande porte rehefa avy eo satria maninona tsy manam-bola anaovana fifidianana ka dia tsy maintsy manao an'izay aloha mba ahafahany union européenne manome volantsika anapinina le anaovana fifidianana tsy manam-bola anaovana ny io resaka fanaovana ny lalana sy ndrehetra rehetra io
de tsy maintsy manao an'izay ka io zany hoe resaka géopolitika izy a mba hiverenany gasy any amin'ny mba azahoany gasy fanampiana avy any amin'ny tandrefana de zay mifandehan'io zany de manarak'izay moa de efa niteneniko teo le resaky équilibre régional raha tsy teny fotsiny aho hoe misy adiny kely ny sema zao amin'ny tafitra malagasy a de olona avy eo amin'ny faritany Tomasina de ministra zany a tsy maintsy atao avy aty amin'ny ampivoatany de io izy io ministry ny fiarovam-pirenena zay foana le atsika zay foana le sema dia ny gendarme zao a serge gelé faritany Tomasina de ny commandant gendarme faneva avy eto Antananarivo ny Iandry de ohatran'izay foana l'izy zany fa de eto zany de miteny hoe maninona le saina fotsy de le saina fotsy a de zao tsy arakaraky ny eritreretiny tao amin'ny fomba fitondrana l'izy satria maninona ny eritreretiny dia ilay le mpame an'le baiko mihitsiny tokony soloina fa ninonino navadika eo dao raha rehetra reo rehefa tsy misolo ny mpame baiko a de mitovy any mitovy any ny baiko tanterahanao rehefa le filohany mihitsiny zany ny tena matsatso ohatran'ny fary io de aza mieritreritra hoe mamy ny ampiny fa nieritrretiny raha nieritrretiny tao amin'ny fomba ny fitondrana zany ary araky ny tenina tao tsisy ny teny mihitsy ny tao hoe félicitation na ohatran'izao na hoe merci président fa nieritrretry ny olona ane dia ny PM mihitsy ny mila soloana de manao démission collective zany rehetrarehetra dia pasoana ny domia de eo fa tsy zay ny eritreritry ny manam-pahaizana azy moa fa dia tsy haiko hoe araka efa niteneniko teto foana hoe fa inona marina ny tena mampifamatotra nga prime ministre sy nga Andry Rajoelina fa de raha ny zava-misy am'izao fotoana zao ary zavatra mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany fa hita Madagasikara ihany no misy ary zavatra tsy nisy tao anatin'ny 10 taona fa tato anatin'ny 9 taona ihany no nisy 10 taona de prime ministre ny lava mandat noho ny filoham-pirenena de zay mahatonga amin'ny teny hoe fa inona loatra ny mampifamatotra de fa prime ministre efa ohatrany io no mampitondra fahaisana amin'ny malagasy ohatran'izao tsy misy sasa fampandrosoana vita tsy makaiza ny fitanga ny vidim-piainana makaiza ny fianaky ny tao hoe ny tsy fandriam-pahalemana eran'ity Madagasikara ty na ty Andrenivohitra na ny ambany ravikazo misy ny tapadoha misy ny fanafisamborana zaza varira misy ny fanaovana kidnapping mpanankarena sy mpamboly any ambanivohitra any ireo mpiompy sy manambola rehetrarehetra reo de enjehana vonoana angalana fananana da atao anatin'ny ty ane nisan'izany tao fitantanan'ty prime ministre ty ane nisan'izany fa de maninona loatra no ohatran'io de fa eo hita fa tsy arakaraky ny maha prime ministre azy ny zavatra tanga fa tena potika le firenena tamin'ny andro ty prime ministre ty ny hoe fa efatra alohan'ny farany Madagasikara gita maimbo telo zany mba efatra zany mba orinany mameraka fampandrosoana jerevy makaiza zao ny fiainan-dra malagasy fa tebiteby lava isan'andro ka zay no mahatonga lay saina fotsiny tsangana satria nieritreretin'ny ny olona nieritreretin'ny mpanoana ny fitondrana dia ny prime ministre mihitsy miala dia manao démission collective de pasoana vaovao ny dômy satria maninona hitan'ny olona fa tsy arakaraky ny zava-misy nantenaina tamin'ny prime ministre ny fomba ny fitondrana ny zava-misy am'izao fotoana de ao koa misy mpikambana sasany amin'ny gouvernement zay tena mampiasa lakôly be le tena enjana be mihitsy nefa dia raha ny atao hoe amma olona izay atao hoe ministre zany ianao tokony ho alain'olona tsongon'olombolo tokony ho alaitaka ny fitondran-tena de manahaka ny any ampitandranomasina any tena
tokony alay tahaka raha ohatra hoe tianana eritreritra zany hoe te anina eritreritra hoe prime ministre sy ministre zany raisy fotsiny ny prime ministre Nouvelle Zélande hitany fa somary misy olana eo amin'ny tsy resaka fitondratena fa miresaka manomboka amikorotandrotana ny olona tsy re satria tsy arakaraka nyetretina ilay fampandrosoana to izy dia ametraka fialana izy tena zany natao hoe olona tena matotra ara-politika ary mainy fanaovana politika ny ampministra any ambany any amin'ny tanàna firenendehibe any raha vao voaringodrimotra kely izy amin'ny resaka vola na ohatran'izany na fitondratena tsy mendrika de tonga izy dia mametra-pialana tsy miandrikory hoe soroana amin'ny lapelina na asorona amin'ny gorina soroana amin'ny bilidozera vo iala fa mahatsapa tena hoe raha miplasika ohatran'izao a dia mametra-pialana mba andeha tsara ny ankety de eo mahita ny fitsarana hoe meloka sa tsy meloka fa ny eto amintsika eto efa fantatra zao fa ratsy fitondratena mpanitsakitsabady mpanao kolokolo arak'izay zokiny fitantanana tsy mandeha am'izay izy efa hitapoko hitam-pirenena efa tratrare amin'ny hôtely sina sy ndrehetra rehetra efa misy mampiasa basy ohatran'izany dia mbola tazomina ihany de manao ranomasom-boa eo de mbola tazominao ihany efa hita zao fa tsy vovaiko inga prime ministre de mbola tazominao ihany efa hita zao fa manipoditra kondro amin'ny président de mbola tazominao ihany efa hita zao fa mampiady anareo menakavy eo satria raha tsy teny fotsiny a miadiny gouverneur sy mimerany tany Antsiromandidy miadiny gouverneur sy ny préfet tany Antsiromandidy de za minitra zany ny tombadika sy ny gouverneur na Tananarivo zany mbola tazominy zay no mahatonga an'lay atao hoe nanangana saina fotsy mihitsy ny binomako ary tsy niteny satria maninona tsy ho arakaraky ny eritreretiny hoe mba iova ny gouvernement dia mba tena mba izotra any amin'ilay atao hoe fampandrosoana sy fanatanterana ny asa sosialy zay nyteneniny lehibe andry zaroa ny ataon'le gouvernement am'izao fotoana zao sy hoe efa andeha fifidianana de te mandehany amin'ilay atao hoe mission élection 2023 lay fanoloana an'le olona fanoloana lay membre an'le gouvernement ka ny azy zany tonga de miteny amin'ny faniry a tsisy ninona antenaiko amin'ity gouvernement solo ity tsy misy antenaiko amin'io fa dia ny eo ihany hoe ary vao maika raha io gouvernement vaovao io a iangonany rihatry ny fatezeran'ny olona matoa tsy teny ohatrandreny a ny membre ny mpitsambana ao anatiny mpanonany antoko tsisy antenaiko io ary inako moa no antenainako zavatra ny na vola ampiasaina aza tsisy raha nisy vola tsy ohatran'izao reny lalana erana Tananarivo fa de tena efa nijerena mihitsiny ny lalana erana Tananarivo fa io lalana ratsy io a no miteraka ny embouteillage eto sy miteraka ny fahatarany mpianatra mianatra miteraka tsy fahasalaman'ny olona miteraka ny atao hoe fidiram-piasa fahatarany fidiram-piasa any ampiasana azy satria zay tomobile tonga eo le lalan-dratsy de fa lany eo aloha ny ray minitra na roa de efa mitohany efa firy kilometra any ny olona mandeha moramora ka tomobilina ho simba ngara simbo ny tomobilina raha misy atao hoe misy mandroalika eo nga mifanjakana amin'ny vola azy eo fa dy izy ihany miatoka an'izay a fidana be sy ndrehetrehtra dia mandeha moramora de tohana de mitohana hatramin'ny asa fampandrosoana ny asany ampiasana any mitohana hatramin'ny asa fampandrosoana ny firenena mitohana ny fidirana ny ampianarana tara mitohana ny fahasalamana satria maninona aditsaina lalàna hoe ohatsy dotara indray a de lasa traumatisé an'izay na mpianatra na mpiasa hoe tara lava satria misy ny embouteillage tsy fantatra koa mety zavatra hitranga eny zany zavatra zany miteneko hoe tsisy ineny nanteraka am'ity satria raha nisy vola atao a de fa voavany olana fa dia le zandrikely le colonel eo moa zany mahafinaritra ny hoe an'izao ny colonel ohatran'ireny tonga de lasa ministre ny travaux publics satria tamin'ny androny président Ratsiraka ministre ny travaux publics aloha i Ramahatra commandant izy tam'izany
de avy eo lasa prime ministre colonel Ramatra matsy de avy eo i tsaranazy koatra zay de zay angamba nieritreretin'le am'izao fotoana hoe aloha atao ohatrandreny fa ohatra nytao miaramila ohatrandreny de mahavoa fa de vita eo tsika mahita izy ko eo tsika mahita azy fa raha ohatrandreny ny fahitana dia hoe tsisy antenaiky amin'izy maika moa raha resaka le angovo PCA ne le PCA ny Jiramany le ministre angovo am'izao fotoana sady DG ny SPM de avy eo pasa DG Jirama par intérim de itrereto hoe ny directive rehetra tokony hamahana ny olana tamin'ny Jirama io de miainga tamin'io PCA io satria avy aminy mivorony conseil d'administration izy mitondra de zao mitondrana ny Jirama de io zany mbola atao de eritreritra hoe isy fiovana inona eto fa ohatra hoe tsy maintsy atao le izy mba hampiove ka io vao maika mba mpameloka ny natao mitombany ny ao amin'ny fitondrana zany satria tsy io ny eritreretin'ny olona fa ny eritreretin'ny olona de hoe le are am'le prime ministre mihitsy no misolo de manao démission collective de pasoana ny domka io zany mitona am'le misy ohatran'izao matsy fitenenana tamin'ny hoe tamin'ny malagasy taloha dia rehefa hoe avadika le tainombo zany de tsisy maky io fa hoe efa misy tompony io fa ny amin'ny talora am'izao fotoana de hoe tainombo le retsy ka raha avadika io atsika mieritreritra hoe inona ndray filaza azy ya ny fahitana azy tena zay mihitsy am'le resaka géopolitique de ohatrany somary pro russe lay ministre ny fiarovam-pirenena teo aloha zany raha ohatra ka zay ny andraisantsika azy ary rehefa nesorina le ministre ny raharamba iny de izy ny intérim azy tao ary fantatsika ny position Madagasikara reto zany rehefa mijery andeto fikambanao anatin'ny gouvernement retsika am'izay géopolitique andraisan'ny député Rambo zay dia ehatron'le somary nanana an'lay andraikitra tany am'lay occidentaux zany no ao zany rehefa mijerytsika zany an'lay SGP lasa ministre misy roa izy ao sy lay atao amin'ny angovo miaraka an'lay tena fiarovam-pirenena sy ny raharahambahiny mametraka ny olona ny frantsay ary lasa azo lazaina hoe misy adevitra any ambony be ihany par rapport an'lay position Madagasikara na titsika na sy titsika ary misy adevitra be any ambony ihany manoloana ihany ko le adiny Ukraine sy Russie zay nakatsika ny position sadasady iny fa na izany naty zany manoloana n'lay hoe misy faharefona eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny volony Europiana dia mandady moramora ato anatin'lay fanamboarana gouvernement ny olony tandrefana ny teneniny député Rambo Salama Emilien teo zany na tiana na tsy tiana izy ary hitaratra ny fifidianana ho avy ny zava-misy eto Madagasikara ty 13 sy 4 arivo ty ary ny 14 sy 4 arivo dia hametraka zany am'izay mety ho paikady politika samy hafa ny seritra resam-pinena manana fahamalona ihany koa reo ny amin'ny zava-misy eto Madagasikara sika moa tsy hitatara hoe inona ny zavatra nitsanga tamin'ny herinandro fiona ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny PTF fa somary mafimafy ihany raha ny vaovao samy hafa voaraitsika ary hatreto koa de petsaka manombana ny amin'ny hoe marisarisala izy indrindrandrindra eo am'lay fandaminana am'lay fifidianana fa ho hitatsika eo mivoakana faraparany de hoe mafy be koa ny andraikitra horaisin'ny ty ministre ny travaux fonction publique sy ny asa ity satria raha ny fantatra manko de ny 20% isan-jaton'ny malagasy dia tsy anasa ambony be zany le taux de chômage am'izao fotoana zao ary efa tamin'ny 20 sy 4 arivo zany adevitra zany resahana député Rambo Salama ary tompona andraikitra tao no miresaka an'izany fa tsy hoe isika no miresaka an'izany azo verifieny zany ary efa resahan'ny gazety vahiny eo am'setra raisam-pirenena zany ka rehefa mijery an'izay tsika miampy an'le fanazavany banque mondiale hoe raha tsy mitandronareo raiky am' 20 isan-jato izy zao fa anatin'ny roa taona 7 isan-jato io efa navoaka ny namany io mola izy 7 isan-jato de mahantra taux de pauvreté mahantra ambony be ny taux de pauvreté eto Madagasikara de mampanabe ny any Madagascar ozy izy 80% de la population au chômage le taux de chômage izy à Madagascar tous 80% de la population ahoana ny ainatsika ny situation eto Madagascar ho voavahan'le fanjakana ve zany avita miracle ve ny fanjakana mazava ny teny député Rambo Salama teo tsisy ninina azo atenaina an'ity fa ty zany ohatrin'lay hoe avadibadika inona tody anina tody sinsisa ny eo ihany ny kiodizafy ihany lexis tsy mananinina antenaina am'ty tsika fa de zao mitady fotsiny tsika ny concertation atsarao ny fifidianana de aleo hiatsika fifidianana satria niezaka izy
manao maximum fasady tsy manan'olona tsisy mpanao combien le gouvernemanta satria efa mantsina avy eo anatiny ao efa somary misy fofona ve le izy ka manahirina be any le fofona resantsika izy zany de hoe tsy milamy matsony tsisy azo antenaina na ny vola ho ampiasaina raha manahirana misy eo angeza be amin'ny ministry ny tanora sy mifantanjahantena zao de jeu des îles deputé Rambosalamy Emile avita sa tsy avita petratsika eo zany adevitra zany fa zao mbola misy ministre antadiavin'ny IRD solona nge tao anatin'le gouvernement mbola ao izy nitabataba zany député Raoldine nisy ministre nitondrany député Rose Banderole ny tety tanàna mbola ao ane misy ministre niteneniny teo anivon'ny mpanondrana lavany tontolo lavany filoha CNV problème ny lavany problème vary problème nrehetra mbola ao ministre mivarotra ministre mifampianarana mbola tsy akijanona ny olana samy hafa tsy voava maro de maro raha ny zava-misy ao anatiny eo le digitalisation le olana eo mipostra malagasy mbola ao le ministre mipostra na de somary mangingina ary lafo ny tontolo iainina betsaka mifanakianina momba an'iny mbola ao le ministre tovovavy kely maromaro le adevitra momba zay fa zao reo alonoko ty amin'ny filohan'ny repoblika tena tsy tafavoaka izy tsy tantsozy zay atao sady tsy manan'olona izy no sepitra ihany keo manodikodina eo manao gymnastika eo izy ary no atsona zay ho atsona mety manahirana ny ampidirina koa tsy maintsy mitaratra ny géopolitika tsy maintsy mitaratra ny ahazona nylay vola eo amin'ny setry raisam-pirenena ahafahana manampy ara olona sy ahafahana manampy ny fifidianana tena bloqué sahirana ao a raha zao ndray nde hanao a inona moa ty izy ty appelana candidature na cerveau efa trop tard kefa nanao tamy 2020 fa tsy naomboko tongavany olona va Mexique tongavany olona verianana rehetrarehetra ry problème be nanao ohatran'izao le ministre no niavaka tetsy anosy teo amin'ny fampianarana mbo sisy te inona ny andeha daholo ny rehetrarehetra donc tsy afaka manao appelana candidature na cerveau tsy afaka manao appelana candidature na consul sy ambassade koa efa natao daholo ngeny rehetrarehetra na vady badika izy menakavy tao mibricole na mividy vavao mividy pièce d'occasion na ampiasaina daholo ny rehetrarehetra fa tsy mety de miverina ihany ohatrany tsy te hiteny nefa teneniko ohatrany tsy maintsy manao pièce d'occasion ihany sarotra le izy de ny eo ihany aloha ny amboamboarina mba epita makany an'le 2023 sy 24 fa bon ratsiratsy ny fandehan'ny tantara amaraparantsika député Rambosalamy misy azo anampinan'izay aloha de vadika amin'ny organisation 24 tsika tsy amagro ampiko kely zay fanekevitry faniry zay zany rehetrarehetra zany ane natonga n'lay binôme mako nanangana saina fotsy satria maninona tena malahelo mafy loatra izy any amin'ny zavatra mitranga nao amijaro samijaro satria ilay ifloany eritreretiny mba hanova zavatra ary ny eritreretiny hoe tanora de avita zavatra tsara avita mijoro sy ametraka mpikambana vaovao ary atateraka mission zany dia hitany-drareo fa tsy manana autorité voafatotra ary tsy afaka manao inoninona zay le dikan'le hoe manangana saina fotsy de hoe resy zay satria efa fantatra hoe araky le teneniko teo efa fantatra fa ny olona rehetrarehetra zay araky ny teniny hoe andeha ho any amin'ny lafiny sosialy sy ny rehetrarehetra tsika zay tsy nandeha teo de mbola tavelo avokoa zay rehetrarehetra ny eritreretiny fa hoe entina atateraka an'izay toromarika amin'ilay filo zay hoe mafimafy tokoa tsika any amin'ny resaka sosialy dia mbola tafajano anatin'ilay gouvernementa zany hoe alahelo amin'ny alahelo lehibe zany ny tenenan'ny binômako fa hoe dia resy zay am'izao fitsanganan'izao gouvernement zao satria tsy arakaraky ny eritreretana iazy any zavatra mitranga fa dia hitarika any amin'ny faharesendry zareo io fitsanganan'io gouvernement io hitarika any amin'ny tsy fahombiazana teraka tsy atateraka ny andraikitra amena azy io gouvernement io ary miara-no aiko dia hiteraka lonolony eo am'jaro samyjaroa io zavatra io engany ka tsy tonga am'izany satria
ndray politika rehefa tsy voafia dia mandeha hatrany amin'ny resaka fikasia tanana mihitsiny na resaka fanaovana lolobo ka engany mba tsy ho zay zavatra mitranga fa dia efa io izy moa efa io le zavatra nasehoan'ny mpitondra avy any dia zay efa mazava be ny nay aty amin'ny fanoerana hoe aizany lalana andehananay vo anareo anatiny dia zakaony anareo fa izay zany de vao maika mahazo bala vaovao indray zany zay dy firanay aminareo raha am'ireo composition an'reo gouvernementa vaovao io raha tsy hoe zay te heverinareo poma ave zay ny tsy afantatra hoe asorinareo le sénateur dia alefanareo ministre ary de aveo de an'olo sénateurnareo zany de izy nataonareo de tsy eritreritry zay hoe zay ne mba manana vision lavitra koa de hoe inona nataon'zany milo asolonareo azy zany rehefa tonga eo de heverinareo zay fa tsy efa tonga de mo anticipenay zany zavatra rehetrarehetra zany amin'ny zay atao hoe mety ho toromarika omenay ny mpombanay ny eny amin'ny base sy ny zavatra tokony hoe inona ny karazana hoe ligne directrice arahana zany ato amin'ny ny antoko raha mahita an'ireny zavatra rehetrarehetra reny ka zay zany no hoe andraisako kely am'izay fotsiny fa ny azany de efa miteny hoe tsisy anova inininina io tsy anova inininina fomba amin'ny zavatra andrasana am'ty régime tya mifanaovana no fanoloana andreo ministra valo ireo satria maninona ilay mpanome baiko mihitsiny no efa tsy izy le mpanome baiko no efa nandrasan'ny olona raha mpanome baiko am'izao fotoana zao de ngia premier ministre efa miplafoniny zany aza mieritreritra hoe zava-baovao am'zany ary araky ny tenaiko teo hoe tsisy fiovana mihitsy no nakely azy satria maninona tady tsara fa ny prime ministre hoa efa 5 taona zao ny teo de ny filoam-pirenena efa taona de aiza misy an'zany tam'y tany sy ny fanjakana hoe régime inony zany régime inony zany zavatra mitrangy zany république inony zany ny hoe ny prime ministre va tamin'ny 2018 tamin'ny régime teo aloha zay régime miady am'izao de mbola izany ny prime ministre am'izao fotoana zao république iny zany république bananiera tena zany ny zava-misy de mialatsiny fa de za de efa miteny hoe ny tsika nefa tongotra mbe andakana ny atsika antoko tiako Madagasikara dia efa mandehany amin'ny hoe fanjakana zay antoko politika zay dia mila mandray ny fahefana zay ary amin'ny fahefana demokratika de any no etsika antoko tiako Madagasikara iopanan'ny iraka ampanaovinatsika zany manomboka any am'fokotima mandrava tonga any amin'ny bureau politika de fa raha hoe miandry zava-baovao am'ty tsisy ninona io fa de tsika moa efa misy an'izay ka dia eto tonga de efa hoe tonga de tsy hoezitry faniry efa mitoyany zavatra rehetra natao teny talata matsy ary anisan'ny atao hoe mission an'ny antoko zany ary ao anatin'ny lalàna no miresaka an'izay dia adidiny antoko politika ny mitaiza sy ny manabe ny mpikambana ho aminy ka ao anatin'izay zany am'ty zavatra ataotsika ity zany de atao hoe une paire de coups ifampiarabatra-tratrin'ny taona vaovaotsika eto district n'Antananarivo zany am'ty zoma 24 zao sady anarotra koa ame toromarika anareo anamafy ilay toromarika ameny filomarika Ravalomanina hoe tsy maintsy mandeha misoratra any amin'ny fokotany isika any amin'ny fanavaozana lisy mpifidianana mbola mahazo hatramin'ny vola farany volana mihitsy zany hoe resaka arretageny définitif ny listy mifidy isika de fa io zany ny fanetanana atsika eto amin'ny boriboritany eny eto Antananarivo ary isaky ny boriboritany enina de fa misy natao hoe fandaminana isaky ny district am'zany ny amin'io andro dia efa mandeha isaky ny fokotany zany ary isaky mandeha ho an'ny zone ho an'ny boriboritany faefatra dia paika any amin'ny district ka io zany de io zany hoe amy zoma 24 févroary 2023
amin'ny sivora maraina misokatra macrobioritika dia manetana antsika avoaka zany aroka ifampilaza anao an'izay fifampiarabana tratry ny taona zay isika sady andray ny toromarika amin'ny resaka fanantanterahana ny fisoratana amin'ny listim-pifidianana ao anatin'ny refonte liste électorale isaky ny vokotany zany tadio a fa adidy lehibe ho atsika zany ary kiondalana lehibe tia dia zay hitondratsika any amin'ny atao hoe famparisoana Madagasikara sy amantoko hoe andray ny fahefany amin'ny alalan'ny fifidianana zay a de adiditsika ary andehibe ho atsika ny fandehanana misoratra any amin'izany listy mifidy any amin'ny vokotany zany ka dia mbola miteny zany mbola miteny foana fa dia zoanao zany a adidinao zany a ary tsy misy zavatra ratsy ohatran'izany hoe verizo zany a ka tsy afaka anao an'izany adidy zany raha te anao an'izany adidy masina tena adidy goavana indrindra zany ianao de tiana fa amin'ny fametrahana ny filoham-pirenena filoham-panja ny hitantana ny tanjo ny fanjakana zany a dia tsy maintsy misoratra ao anatin'io listy mifidy io zay angamba ifanirina ato hoe anytanana ny olona zany a zay no azo lazaina androany fa satry any hoe amita iaraka aminao ny amin'ny fandarana hatramin'ny 12 kanefa moa araka ny teniko tao hoe mbola misy fivorina mbola tsy maintsy andehanana any am'izao fotoana zao any abelera zay dia andeha hamonjy an'izay fivorina zay aloha fa dia misaotra miaraka ny tava sy ny dinga teto a ary dia za matoky anao amin'ny fanoizana fandarana dia manao velomy madinidinika sy masina fatifatim-patenana ho atsika mpanjoy an'ity fandarana tia na eto Madagasikara zany a na ny ivelany any fian'ny fankasitrahana ny solomamboaka ny Madagasikara voavidy teto amin'ny boribory tamin'ny fahefatsika ary mbo salama Emilien dia manetana antsika hatrany zany a iomana ho amin'izay amin'ny zoma zay a etsy amin'ny macrobioritika de ny sabotsiny iny a miaraka amina tsimon-drano ray sabotsy io a miaraka amina tsimon-drano eny amin'ny magro tanjombato a de mbola niendriky ny fanetanana ihany a sy ny fifampiarabana no ho tanterahana zany averiko tsara ny zoma 4 ny volana febroary dia Antananarivo renivohitra no iaraka ifampiaraba sady ifanetana anatin'izay fidenao anatin'ny listy mifidy izay a no entina ihany koa zay a fanetanana ny mpiara-mikatrika ao anatin'ny antoko izay a dia manomboka amin'ny 7 ora maraina aloha tonga de tenemiko mihitsy amin'ny 7 ora maraina miala amin'ny lefotongasy zany a dia eny amin'ny magro bioririka amin'ny sabotsy kosa indray magro tanjomato miaraka amin'ny député Alain Ratsimaza fa andraisantsika ny davant zany na rakoto malala Ivan dia andefa ifaly rehefa aveo an'ilay spot ny amin'ny zoma fa 4 ny volana febroary de andefa an'izay faly rehefa aveo de iomantsika akany rakoto malala Ivan de makasitraka indrindra ao anatin'izay aloha zany de soratsika ny député Rambosalama Emilien efa vonombonao a rakoto malala Ivan maro ny zavatra horesahany Ivan amintsika eo a fa alefa aloha zany ty spoté de iomana amin'ny fandraisana azy tsika rehefa vonona faly ny atokontsika Madagasikara eto Antananarivo renivohitra de manasa ny mpikambana mpiarady mpanohana ary ireo maniry tehiditra eo amin'ny antoko ho avy amin'ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao 2024 ataon'ny zoma 4 febroary izao etsy amin'ny magrobeoririka manomboka amin'ny 7 ora maraina isy ny fanimpom-pivavahana fety samihafa sakafo ny tampihavanana ho fandaminana dia manantona ny tompona andraikitry ny dininy isa-pokotany samy mitondra fitaovam-pihinanana sahi mijero mitsangana nanentana ny vahoaka hatrany anoratra sy anamarina ny anarany ao anaty listim-pifidianana ny Filondra Valomanana nandritra ny fiaonany tamin'ny mpikatroka ao anatin'ny antoko-timy teny amin'ny komina Talatamaty. Zava-dehibe ny fisoratana anarana ao anaty listim-pifidianana ary maro ny zosotra andro voasoratra ao anaty lisitra mifidy. Anisan'izany ny fahafahana maneho ny safidy ny mandritry ny fifidianana. Tsy ho afaka manara-maso ny fifidianana ihany koa ireo tsy tafiditra ao anaty listim-pifidianana antony anentana ny filoha Marc Ravalomanana ny olom-pirenena hanoratra ny anarany ao anatin'ny lisitra mifidy. Zay ny antony atongavana aty anentana anareo hoe andana soraty any anatin'ny listim-pifidianana ny anaranareo. Anjarany seninina nanao azy hatramin'ny falaika amin'ny 30 volana janvier teo. De rehefa aveo nakatony izy de amin'izao fotoana izao a ianareo indray a mivondrona na hoe miaraka isaky ny fokotany de manentana.
de soraty any anatin'ny lisitry ny mpifidy a ny anaranao raha tsy voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ny anaranao a de tsy afaka andatsabato ianao, tsy afaka ilatsaka hovidiny ianao de se fokotany ary, tsy afaka hotendrenao mpikambana amin'ny bureau ny fandatsaham-bato ianao, tsy afaka anara-maso ny fifidianana akory ianao na hiditra anaty trano ary, tsy afaka anao fitarainana ianao. De zava-dehibe ny anaranao anatin'ny lisitry ny mpifidy mba ahafahanao mifidy a zay olona afaka manavitra ny fiainanao, mampianatra ny zanakao, mba ahafahanao a manara-maso a sy misoroka ireo fantian-dalàna mety hitranga de mandana ary andenareo ara-maso a ny lisitry mpifidy indray sao de misoratra anarana nefa vadika ny sasany amarino a ny anaranao raha voasoratra marina ao anatin'ny lisitry mpifidy ary manana ny fitarainana sy fantsina raha tsy voasoratra anatiny ary afaka manao fitarainana zany raha tsy hoe tarainy zay fa tsy ao tirangatia jereo raha misy tsy ara-dalàna ao anatin'ny lisitry mpifidy a de toy ny anaranao amy verimberina de ary ty miveriny indro ty a de zareo kosa de misy manao doublon olona efa maty a mbola voasoratra ndraiky olona tsy ampytaona nefa sorata mbola manefa bolana eo eny olom-pirenena ahafana manao izay fanoratananarana anaty lisy-pifidianana izay eny anivon'ny fokotany miantso ny vahoaka mba ho mailo manoloanany amin'ny mety tsy fahatomombanana hita ao anaty lisy-pifidianana ihany koa ity filompanorona ny antoko tiako Madagasikara ity. Eny ary ino ny sport a de ny fanentanana nataon'ny filomarika Ravalomanina tamin'ny fionana teny talata maty no nalefa antsika teo fa efa nambarako tamitsika tany amin'ny fiandohan'ny fandarina mihitsy hoe ho avy eto amintsika eto raha koto malala ivan ho an'izay mpikirakira tambajotra sosialy moa de mba malala azy tsara mihitsy fa ho anatananarivo renivohitra sy manodidina rehetrarehetra ny antoko tiako Madagasikara de diso mahalala ihany koa raha koto malala ivan na idavon anarana na bodrabodratra mbola kely de tsy mampaninona fa nanotaniko ihany zoko be ivan teto hoe azoko tolonina ve zay tsy maninona fa za mihitsy na bodrabotra ozy izy de miaraba zoko be ivan tonga somatsara eto efa filopokotany ianao efa filohan'ny fifara 44 zany hoe ilay fokotany efatra amby efapolo boriborotany voalohany efa nanana andraikitra ihany koa niaraka tamin'ny ben'ny tanàna neny Ravalomanana tiako Madagasikara teny am-piandohany 7 fony tiako arivo mbola io ianao io botrabotra tsara azo lazaina fa tena iray am'ireo tsangam-baton'ny antoko teto Antananarivo renivohitra. Miaraba zoko be ivan. Miaraba namana faniry ary miaraba ny teknisiana rehetra mampita ny sary sy ny feo. Miaraba ihany koa ny tapaka sy namana rehetra kopatanana ho an'ny mpanaraka ny miara-manonja na eto toerana ny any ivelany any Canada ary arabaka manokana ny zokolahako nametraka ny anarako hoe davon zay nabotrabotra kopatanana manokana zokolahako zakia ao Paris 11e au Belleville ao satria de manaraka izy am'izao fotoana zay mihitsy no mahavatana ny olona ary tena hoe nabotrabotra ka de voalohateny aoriana firapana de ny fitsoran'Andriamanitra lehibe aloha fa nahazo an'izao fotoana mbola ahafahana mitafa amintsika menakavy zao na de efa atombotra ary ny ora voatondro idiran'ny rivodoza Fredy de mbola omeny andro tsara ihany tsika katreto aloha afaka mitafaka dia miarabantsika rehetra. Rehefa miresaka Fredy ihany davon de alolo meko ndray fivoarany vaovao ara aloha satria ny teknisianina atsika ifaly série lalaina miasa be ao ambadika eo efa mivadika loko mena am'izay zany loko mavo teo aloha aiza moa zany zao satria efa mikisaka izy efa any amin'ny 300 kilometatra manakaiky izy am'izao fotoana zao dia mivadika loko mena zany loza amin'ny tatao zany hoe efa hiditra afaka ora vitsivitsy Vatovavy Fitovinany dia distrikany Vatomandry Manoro dia Antanambomanampotsy Marilambo ireo zany no loza amin'ny tatao ny loza manambana kosa indray dia loko mavo Atsimo Atsinanana Vakina Karatra Amoronmania Matsiatra Ambony Iorombe district Nosy Beanala Brickaville Tomasina voalohany sy faharoa Mahabo
everfa mahabo manja morondava any amin'ny faritry mena be zany be roroa akazo abo sakara morombe toliara voalohany sy faharoa zany ary loko maitso zany na loza fanarana zany ny eto analamanga itasy mena be de sika ny moramanga miandro vazo sy belo amorony tsiribiana zany zay zany aloha fivoara ny vaovao fa de andrasantsika daholo ndray zany le izy misy vaovao milatsaka manko io sady miresaka rivodoza Fredy any zokobe Yvonne Davant de resantsika le izy ny vaovao mafana aloha zany tena eny ataotsika hoe mafana ihany le izy aloha zany Davant fa tsy hitatsika koa hoe mafana makaiza koa moa le zavatra zany fa ohatriny te ihany mivadibadika tsy fantatsika hoe ahoana le izy ny fandrafetana ireo mpikambana eo koa mbola manahirana na mpikambana vaovao nefa efa nisy mpikambana atao anatin'ny gouvernement tafony fanjakanka ihany Rajoelina ihany tamin'ny fotoanandro fa zany efa niaraka amin'ny tao amin'ny présidence ny sasany indroa IGP roa ny sasany efa ministra ny sasany niaraka taminy teo anivon'ny fitantanana ny resaka angovo ny SPM maromaro eny efa loha olona sy ny karazany tsy de hoe misy olom-baovao moa zany fa madivadiana andraikitra fotsiny zava-misy fahitany Yvon aloha zany amin'ny fandrafetana ny mpikambana vaovao anatin'ny gouvernement iny fahitako azo manokana aloha de araka le voateninao teo na manafaniry hoe fomba fiteniko hoe Henri ihany raha tsy mba zavy ary Jérôme ihany ndrandry satria raha miandry fatratra le olona ho azy zany de ataoko ohatran'ny fijerevana baolina kitra izy io ao anatin'ny 90 minitra fotoana teny ilalovana de raha ohatra tsika ka mifanandrana amina ekipa pirenena hafa za moa eny ambony eny de mahita mamasina hatramin'ny taona maro ny eo atokotany mijery ny baolina io ao anatin'ny 90 minitra ilalovana io de tsy misy afa-tsy 10 minitra sisa rabe indrindra de ifarana ny lalao ny isa eny amin'ny tableau 4 sy ray le 10 minitra farany na nova pilalao na apiditra raha-pilasana efa tsisy fanantenana intsony ary zavatra misy hatramin'izay de efa manomboka mitsangana tsirairay le mpijery baolina le mody mamasa le manao fialan'ny jiosy zay zany le fahitako le izy mandeha sisioka sy ny karazany kanefa ny am'ireo mody reo betsaka malahelo betsaka ny diso fanantenana satria de efa mpanazatra sy ny rehetrarehetra de efa tena tsika maintsy mibata fandresena raha mbola firy volana melohan'io maty io ohatra de nandiso fanantenana le izy de zay zavatra misy fa tsy ho tataraina lavabe fa hoariko amin'ny baolina kitra mihitsy izy io 10 minitra tsiravana resy amin'ny isa mavesatra tsika de efa mitazana sady mitsokako moramora daholo ny mpilalao na de ireo mpanohana mpitondra vovozy elary efa apriminy any am-paosy ny vovozy elahy ataoko sangisangy moa rehefa voaka angamba mamasina amin'ny fotoana io le tamin'ny andro taloha apetraka ery zalahy daholo le tavoangy feny pipi eny amin'ny anina reny zavatra nisy reny ka zay fijeriko le izy tsy afaka anatenin'inona tsisy magie tsisy fofofozany olona fa io zavatra misy io fa de ny lehibe amiko ty taona 13 ty de taky fanovana ary nisy ambatan'olona manana didy am'izay fanovana zay zany hoe tena iainga avetrany any anatin'ny fifidianana satria anomboka eto ny fifidianana zay iainga amin'ny fifidianana filoham-pirenena ianao tsy tonga am'izay raha tsy mirotsaka ho mpifidy eto zany de mbola manamafy itsika am'teny zao tsy ampy le fanazavana teo amin'le fisoratana anarana any amin'ny fokotany ny torohevitra ataoko zany amin'ny mampitondra fokotany ataloha saika antany an'izay mihitsy satria le expérience anao ngezabe ny fitantanana ny fokotany taloha ary ampanetretena no ilazana fa nofidiny izay tam'izany fivorombe-pokon'olona tsy fivorombe-pokon'olona fa le hoe nofidina ho ana manokana nofidina 720 fokotany tao amin'ny boriboritany voalohany de ny chef district kokoa manokana fa mbola ao sefo no ampanao fifidianana tam'izany matotra tena matotra izay mpitondra fokotany voafidy amin'io no mpitarika ilay association fifara zay 720 fokotany manina moa tena ny voafidy tam'izany satria ny fitantanana fokotany tena tonga de mahasamylaza fa tsy sala am'izao mihitsy
ireo vahoaka ireo a dia mila miona matetika ao anatin'izany ny fionan'izany no ahafahan'ny mpitondra fokontany mampita inona zavatra ilain'ireo vahoaka ireo eny fotony fa tsy misy azo maniry avy any tendrony mihitsy fa tsy maintsy eny fotony no azo no ambolena zay no vao mioten'le vokatra avy eny ambony na ho manga io na ho voasary io na ho mandarinina io zany hoe avy eny fotony zay no natonga fampandrosoana zay naompy tanteraka ny andritra ny fitondrany président Ravalomanana satria ny fampianarany izay nanofanana ireo mpitondra fokontany efo 8 sy iray alina manerana Madagasikara hatrany anaty ambany ravikazo rehetrarehetra zany zay nofanina tao iavolodo anisany tam'izany ianao dia anisan'izay tam'izany de tena nampitaina mihitsy ny fampandrosoana avy ny fotony inona le ilainy reto malagasy reto nofanina ho an'izany ny mpitondra fokontany ataoko fonteny moa le izy fa tateoriana le mpitondra fokontany apetrapetraka fotsiny zany hoe tsy mahalala fa de manao de hita fa tsy mahavita avy teo fa izay tam'izany fotoana tena entitra ny fitondran'ny lehibe anay ny chef district moa no lehibe ny préfet de police tsy maintsy mampivory fokon'olona indrindra afana mampita andretrarehetra ary tsy maintsy misy procès verbal ny fivoriana fa tsy atao bidon zany fa mahita tsisy kitranao trano mihitsy tam'izany zao mahalana ny ahitanao fivorembe pokon'olona mba tsy lazana za hoe saiky tsy misy tsony tena marina zany satria rehefa tsisy tsony fivorembe pokon'olona io nanomboka tamin'ny 7 no ny antony hoe mampivorivory olona zay tsy azo natao nandritra fitondrana tetezamita dia batoko hoe lasa zadratsy am'izay ve reto le vahoaka fampijerijery fotsiny sisy eny an-dalana ny tena moa zanaky ny arabe sy ny elakelatrano sy ny faritra iva rehetrarehetra eny alymatoa zany mipetraka dia ampanetrentena fa tsy midoka tena fa tsy nanao ratsy teto am'ty Madagasikara ty ny tena fa ny olona manao ratsy ary ny tena tsy saripatany ny olona manao ratsy to de manao ohatra mihitsy fa raha mpitondra fokontany to fokontany isanay zany efa tsy tananina lehany azy satria namody ary zany manara-drindrina zany zavatra nisy tamin'ny fotoan'androny raha raisiny ndraiky am'izao fotoana zao iresaka hoe inona le andraikitry le fokontany itsika am'teny zao zany ny fokontany raha tokony anana nyo fomba fijery hoe anana ny lisym-pifidianana tena mazava tsara de tsy mitovy am'ny zavatra nisy taloha satria io de azory moa filazana isan'andro zany de asan'ny mpitondra fokontany io lisym-pifidianana io misy lisym-pifidianana mipetraka vakiroka brouillon ao amin'ny bureau pokontany de isan'andro zany iza maty nalevina oviana iza ny acte de décès mipetaka ao zay iza ny feno taona iza ny voana vita kara-panondro iza no mifindrana akaiza sy isan'andro fa raha vao tsy azoro de very fa tateoriana le izy tefa maika fotsiny tena marina zany tefa maika fotsiny iresaka tsika am'izao fotoana hoe ny CENI mandefa ino ty le agent recenseur za zany de tena mijoro fa volombelona fa tany amiko mandainga le tonga de teneniko mandainga satria tsy hitako le agent recenseur fa lay secrétaire trésorière zay mipetraka any akaikiko no sendra hitako manantona an'izay fantako daholo ange ty olo ty ny freany ty olo ty ny freany eto tanany de ilay olona zay mmpanoana fitondrana iny nitondrana an'lay carnier de sendra tazako ny alan'ny tomobile ary ahoana nga ianao no agent recenseur aty afaka hitondrako an'le carnier vaovao anao afaka misoratrety ianao zao eny ambony tamboho eny amorony arabe zany le zavatra misy nefa isa-tokantrano nefa isa-tokantrano tokony atao ataoko fontentsiko zay efa marinany aloha fa izy io raha tsy diso ohatrany hoe nisy vola nisy teti-bola zay efa marinany ohatrany hoe isaky ny olona voasoratra ray de nisy telonjato de ozy ako hoe mba nisy tonga tany fokontany ary ve le vola sa ve hoe nisy tonga tany fa ry zareo ihany no manao an'io satria raha fahalalako tsy ilay membre de bureau ny fokontany mihitsy no mpanisa zay indrindra fa hafa zay zany ataoko fonteny ao anatin'iny zavatra anankiray zay mbola tsy fantatry ny olona de ity vao malomaly misy miteny hoe izay nge efa voasoratra any foana diso be zay zava-marina re olona de tsotra atao ohatrany tsy nisy ny lisy mpifidianana taloha ataovy ohatrany tsy nisy tsy izy zany tsony iny fa zavatra vaovao zany no mipetraka any
rehefa tsy misoratra any ianao a de tsy konto zao fitenenany rehefa tsy misoratra any ianao de tsy afaka anao nininona sy ny sisa de manetana foana mandehana ny mifokotany aloha mba ataoko fonteny misy se fokotany eny na mambra fokotany mety faly am tsy fahatongavanao any fa ny olony alefany any satria raha malala izy adolodolo ireo mpitondra fokotany am'izao fotoana reo raha malala zany fa tena mame ohatra fa tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana natao anaty fokotany zay a de mino fa na izy ary hijory vavolombelona zany filoham-pirenena am'izao fotoana raha nilatsaka be ny tanàna tamin'ny fotoanandro dia tena mipetraka be mihitsy ny communication andrareo manao hoe jerevo ny lisy mpifidianana gaga zay tany fokotany fa tena ilarana mihitsy ny manamarina ny anaran'zareo anaty fokotany de mazava tsara fa lany ara-dalàna ny be ny tanàna Andry Rajoelina tamin'ny fotoanandrony anam-porofony zany fa ny fitondrana Ravalomanana tsy mba nanao mikimaky na nangalangala-bato zany izay vavolombelona zany mbola azo jereny zany lisy mpifidianana satria afaka nanamarina afaka manamarina tsara ry zareo a malalaka tsara tena afaka manamarina zany zareo ary azo porofony zany fa le am'izao fotoana lasa miova misy karazan-javatra tsy haiko hoe lasa misy zavatra fahafa be lehibe ao anatin'le izy nefa zay atao rehetra tsy voafeta zao mbola milaza hoe na me tombatombanisany ny seny asy izay 14 millions teo angambale tokony mpifidy za zany mbola manontany 13 millions 5 za zany mbola manontany avy taiza no mipitrano io isa 13 millions 5 io ny fantsam-bahoaka farany 2018 manko de hoe 27 millions na 28 millions io mety ny atsasak'izay ve ny tombanana ho mpifidy ka zay le ndia le fantaniko hoe avy taiza io tompatompany io satria zavatra rehetra zavatra rehetra misy statistique misy ipoirany dolodolo zany ny isa rehetrarehetra misy ipoirany dolodolo raha nisy tsika hoe ireo misy gony anankifolo avy taiza ireo avy any Ambatondra Zaka ohatra zany fa tsy hoe tonga ho azy teo ireo na vinavinaina ho folo ireo taiza vinavinaina taiza zay le izy zay le amafisiko foana amafisiko foana ao anatin'le izy hoe ny tena matoa tonga eto de fitiava tanindrazana fitiavana taranaka fitiavana no aviny ty fireneny ty satria raha tsika malala fa raha ny zavatra misy jery tany anaty serasera tany zao de misy karana io hoe irotsaka ho filoham-pirenena de gaga ihany ny tena hoe anga de efa tsisy malagasy intsony de fantatra ihany hoe ho anahy manokana tsinona ho anatin'izany fifidianana zany tena le tena nyainako n'le izy tamin'ny fotoanandrony zangy tsy mahafantana zany hoe président Ravalomanana zany fa rehefa nilatsaka be ny tanàna izy de ny fombako mandinika izy adola rehefa candidat reto taiza izy teto de taiza izy teto de taiza izy teto de zavatra nampianaran'lay vahiny anay tamin'izany fotoana hoe ny zavatra mampandroso indrindra firenena ray izy ny olona irotsaka ho fidiana de olona manambola aloha de olona mavita ny tokantranony de raha ohatra izy ka hoe manambola tsy nangalatra ozy fa raha olona tsy manambola aloha fa zay mihitsy ny tenen'le olona tam'izany tam'izany zay mbola tanora kely de niletika atao an-doko rehefa nijery tam'izany lasaka be ny tanàna Antananarivo président Ravalomanana de nisy nampifaninanako tamy teo de nasoroko de ozy ako hoe ity mivavaka ity mandroso ny orinasany ity efa milliardaire aloha tonga de zay zany tsy olona goaka posy de tokoa fa voafidy izy be ny tanàna Antananarivo de tandray de efa miteny satria nitehako ohatry zay de nalamina Antananarivo zany hoe ny anazy tamin'ny fotoanandro tsy misy oeraoera na oataoata na bala oasa na be resaka fa to de le asa de efa mitanaka ihany tena manao ty rangaha ty raha ty zao no milatsaka filoham-pirenena de tsy le olona zany fa le zavatra netiny ary mbola izay foana anaka hatreto hoe mbola resy lahatra aminy zany ka hatreto mandinika ny aina hatramin'ny présidentsy raha nanany tena nahita zava-nisy rehetrarehetra sy mpitondra rehetrarehetra fandimby ny asa tamina orinasa société d'état moa zany filazana azy ny tena nahita fomba fangalarany lehibe mipiatona moa ny orinasa tam'izany sy fomba fitantanany mpitondra tamin'ny andron'ny amiraly tany efa niasa ny tena mipitraka tany ivelany nonona teto ny vezivezy zany hoe mahita karazana fiainana fampitahana rehetrarehetra zany hoe iza manao inona firy zay moa ny olona manko manao hoe iza manao inona fa za tsy mipetraka tam'izay fa iza manao inona firy de aiza mila précis tsara zany zavatra atao
de zay no ataoko hoe anatina fotoana tonotona tena manana ny maizy azy ty 324 ty a de manana ndraikitra ny olo-pirenena tsirairay mandehana ny fokotany de misy ratanarana mpifidy zay ny amin'ny fanazavana teo miezaka mihitsy tsy nanabaka azy satria le expérience any fokotany sy lay afatra tiatsika ampitaina makany amin'ny vahoaka mihitsy ny hoe mahazava-dehibe ny fidirana ao anatin'ny listre mifidy iny efa ambarany filomarika Ravalomanana sy ny Antoko-Tima hitombotsy ho azo fa lay asana fokotany koa am'izao fotoana zao tsy mitovy tsony am'le asana fokotany teo aloha zay tamin'ny fotoananareo le manetsiketsika vahoaka manantona vahoaka manaitaitra vahoaka fa ny am'izao fotoana zao moa zany de hoe manao mission politique amin'ny mpitondra fanjakana tena zay mihitsy le izy tena missionnaire mihitsy lay président fokotany ary io rehefa mahafinaritra ny dralahy de mino zany rehefa manahirana azy de esoriny de tendreny am'izay mahafinaritra azy raha mbola azo ny atao miara-miasa an'izy ka baikony tsara le président fokotany iny tonga de manova palitao avetrany de confirmeny am'le toeriny enao ihany zany mbola ohatr'izay le fomba fiasa am'izao fotoana zao fanaizana aty zany aza zoko be Ivan de hoe kiondalana ozy izy ianao ty 3 sy 2 ty rehefa maheno fanazavanao vavolombelon'ny crise rehetra ianao ny ainany crise mafy be raiky am'y 9 ny ainany crise 9 tetiko nge nisy crise de tsy ambody atovy mivezivezy tamin'ny andron'ny président Zafy tonga tamin'ny empêchement farany satria nampiasa ny voalazany lalam-pandenina ny mpanohatra sy ny solomavim-boaka tamin'izany zay mpiaradia amin'ny président ihany nanongana azy tamin'ny fotoanandro nahita ny crise koa ianao poste électoral tena crise ara-pifidianana 2002 fa ny aina koa ianao 2009 par expérience rehetrarehetra ohatrany matahotra tsika tena zay mihitsy le izy amin'ny fanahinany hoe mba tokony ilamy Madagasikara zay no hitakiny ny Tima sy ny mpanohatra ny hoe ataovy rangah le concertation ianao nahita ny zavatra rehetra sy ny fahampitehana teto mba afaka mizaran'izay hoe Zokobe Ivan madamitsika zany namana faniry matetika ny olona rehefa miakatra plateau eny amina enao manjery rehetra eny dia olona avy eny amin'ny ambony tiako tenenina hoe mety efa filoham-pirenena izy ohatra mety efa avy ministra izy mety fa akavitsiana ihany le olona tena nahita ny fiainana avy taty ambany ary any koa efa nahazo mitazona toerana ambonimbony ihany koa eto zany tena tiako ampitainty tena mifoko ny tenenako ny tsy asiko resaka politika fa inona moa nahafinaritra tamin'ity ray aman-dreny be ty taloha irahantsika malady zany hoe ingano orbe lala ratsirahonany zany fa nampitsara ambony ary izy tao amin'ny fitsarana de ampitondra fokotany izy teo Ambatotroka le tiako tenenina zany olona tokony mba manana maizy azy ny hitondra hitatana an'le fokotany fa tsy metimety eo azo baikona zay zany le izy ary zahay matoa nisy ny fampanofanana ny mpitondra fokotany tany amin'ny taona 7 dia ny avy any aminaty mba andravikazo any manko ny tsisy hoe mety tsy mahay manoratra ary le se fokotany fa izy le mahay mitatana sy tena katoavy le vahoaka entiny zay no ipetrahany eo de ho faniny izy ampianarina n'le zavatra le tokony ataony zay tsy mbola hainy ka raha miteny ianao hoe nahita expérience tao anatin'ilay fitondrana rehetrarehetra nahita ny zavantranga rehetrarehetra mbola apiko fa tamin'ny ny andron'ny Azoma 12 mai 1972 za efa niainga teo Ambojatofy miaraka amin'ireo olon-dehibe zay nandeha tongotra nankeny stade-na Larby tamin'izany manko ny icapitolo manao hoe attaqué jusqu'au bout Azoma 12 mai ny asabotsy 13 mai asabotsy 13 mai zay olona lehibe teo Ambojatofy eo dodolo miainga ny zavatra rehetrarehetra miteny radio hoe tsy mahazo mianatra mpianatra fa za mbola miboritsaka ihany mbola tonga eny amin'ny 13 mai satria mila mahita mbola tsy 13 mai moa izy tamin'izany mbola tonga eny amin'ny avenue mila mahita inona marina ny zava-misy le tiako tenenina hoe miaina ny zavatra nisy hatramin'izay ianao izy ny tenako fa za tsy misalasala fa mbola tsy nisy takty de mbola tsy nisy takty ary zany manisika ny tena hoe raha mbola matsiaro manataranaka manana tanindrazana de aloha mba samy andray adidy ny olo-pirenena tsirairay
ary any voalohany am'zany le mbola teneniko to hoe apetrao ny safidinao fomba fiteniko matetika hoe zay tsy nahy mifidy angeka mangididy fa mialoha zany aloha ataovy zay ahafahanao mifidy ataovy zay isoratanao anatin'ny manatona fokotany de misoratra ianao de sady tsy very zo ianao satria ny olona ary nieritreritra fa nigadra tany tamora rehefa saika ho ampifidianana ataoko fony teny iny ka ianao aty avelany ray ve no andrarakilombeny to anary zo satria manova ny fiainanao zany hiatrika fifidianana zany sy ny vatarotsaka ao eto zany mbola miteny hoe na hoinina io na hoinina fa misorata aloha zay zany le tiako ambara ao anatin'le izy ny fitantanana fokotany eto zany de mahasamy teny fa mijory vavolombelona fa raha nitatana fokotany tamin'ny fotoan'andronay dia mavita zavatra be lehibe mahasamy laza fa mety misy ministra tsy navita betsaka noho ny vitako tamin'ny zampitondra fokotany fa ny tsy zavatra tsy nitovizana fotsiny tsy tia mitokatokan-javatra ny tena fa inona de davindreo olona reo zay président mila pompy te akademisy pompy eo tena marina zany président tsy hoe za kory manao an'izy mafampiresaka ianao mihaino le lehibe de fampiresaka ianao de mavita zavatra ny fampiresahana eto sika ary le verina am'le concertation tsy misy zava bita rehefa tsy mifampiresaka zany mihaino ianao ny olona rehetrarehetra zany de tokony aheno tsy mitovy manko le hoe mihaino sy mino za zany de mihainoko ny rehetrarehetra enoko fa tsy voatery inoko fa misy tsara foana azonao raisinao anatin'io na ho an'izy io na avy aizy io enona dolidolo fa ny olana amitsika nge manetsy tadiny manampitsofony le tokony eno hoe za ihany za ihany za de aveo anao rehefa tsy eo am'le toerana tsony misy namako zay nanana toerana ambony de tafaresaka zay la de ary tena mafitripitrika misy ianao zany de ozy mantsy hoe tsy sange le tsarida fotsy mba matika ambo ivelany fotsiny fa tapabolana maneno foana ny sofina rehefa abrosé tiako teny hoe mandalo dolo itoerana rehetra io tsy maintsy maneno ny sofina rehefa avy eo fa mba hampalefadefaka le hoe maneno sofina tena mba mila mba fiera ianao zany hoe navita zavatra teto am'ty toerana nisy aty na ambany io na ambony na inona fa tokony andray lesona zany mbola misitona ny mpitondra zany hoe sy zay mbola mandany lay fikonan-dom-pirenena mbola azo atao io mbola manana firy-volany tsika raha ao anatin'io ina dolidolony zavatra azo ahitsy fa tsy hoe fanoherana fotsiny be fatany ao anatin'io na de menga avy any am-panohatra ary fa ina dolidolo matoa be dehibe ny resy lahatra tao anatin'ny zavatra io misy ireo mpomba fitondrana teo aloha ary misy ary mpomba fitondrana am'izao fotoana nge le mody tsy mizesta fa tena tian'io zavatra io hoe tsisy ohatry fampiresahana ihany ary tokony faly am'zany mpitona am'izao fotoana satria manana mpanohatra sady manoro ny lalana mety tokony atao fa tsy manohatra be fatany fotsiny zay le toko hoe aloha mifampieno de aloha mifampiresaka resaka ino moa le fomba filaza le fikonan-dom-pirenena tena firesahana mba fahamoahana fitediavana zavatra tsara zany le tsy tokony andany io mihitra zareo fa tokony azo tanterahany ho an'ny rehetra ny firenena raha teo azo lazaina hoe tena mandalo krizy ary zay fandalovana krizy zay rehefa tena mijery an'le zava-misy iny any zao ny gouvernement tany somary natao tetefy maika teo fa zao ndray zany tsika de samy mijerijery any amsena ndray inona ndray nytiany le tolo le toto satria tsy maintsy hofenona ndray mibanga ny lelo olona de fa andray zy miketriketrika ny am'le esolona ho ny filohan'ny intermerando olona ohatrany tsy de tena havita mission ony izy io hoe ka rehefa miala ny filohan'ny republika tsy maintsy olona atokisany no andimby azy zany rehetrarehetra zany adevitra mandeha daholo de mamoaka karazarazana anarina any ambadika any rehetra manambonahitra ambony anevony gendarmerie ony efa nisotronony mbola amperinasa ndray sinsisa mandeha daholo ny adevitra rehetrarehetra zany ivao am'izao fotoana zao zay le hoe fanjakana tsy de tena mbola niainana tena tsy niainana mihitsy ny zavatra ohatran'izao fa maraparana antsika azy enao mino fa matoa ianao zany zokiray mandre mbola tsy mipetraka mihitsy am'izao fotoana zao ary mbola mahavita nytony tanora mihitsy ara manentana tena mba tianana antsara ianao zany tsara ihany mba ampitaina foana le traikefa ny amin'ny hoe misy taratasy moa tia ny entinao zany mino fa andefa afatra ianao io ny am'izay zavatra tena tadiavin'ny olom-pirenena am'ty taona 3 sy 4 arivo ty tsika moa zany efa be da be le fimenomenona nefa tsy antsony tsika efa be da be le fakivina fa hoe tena havadika am'izay le fijoroana zany fa efa ampy zay fimenomenona sy fakivina zay zobe ivan
Marina mihitsy zany fa le hoe amarana izy mamerina kely eto zany eo am'le hoe banga ny toeran'ny taorin'ny fanovanan'ny gouverny amanta omaly de banga ny toeran'ny loolona anankiray ny fomba fiainako de miteny amin'ny olona am'zany matetika hoe ny zavatra raha vao ny vava no lasa loha de tsy tanteraka ary ny fianonany ny onoono iny mandisy fanantenana ny sasany inona moa ny olompitondra ataoko fonteny ny olompitondra ke zao atao arinan'iny zay tena olona mafana fo de ndena tsy napozina mihitsy hoe anangana saina fotsy ny député Rosy saina fotsy zany ange fareseny indro 11 février izy de nilaza mihitsy hoe monsieur le président tatatata asory reto de soloa reto na inona mba zay le hoe mba mieno zany tonga ndray ny 11 février te de mbola avy ndray izy de tonga ny omaly ananangana saina fotsy ho le zalahy ty de iverintsika atao ndray misy toerana banga ho fianona tafiditra ao anatin'izay lazaiko zay lalam-pandrenana zany de tsy maintsy izay filohan'ny antemeran-dolona no misolo vonjy-mainka ny filoam-pirenena mandrapavita ny fifty mandrapatonga filoam-pirenena voafidy vaovao de na de dodolo ny kajikajy politika zay tafiditra am'le raha voalasa aloha de avory tsy za moa tsy de mino an'ireny fa miaina enoko dolidolo reny hoe ianona zao no lasa filoha etsy ity ministry ty zao asorony de lasa ao asolo le banque ery de lasa ao atao ery zako eo tsika mahita azy fa amezako an'le izy na inona miovao de ny fehany de tsy misy afa-tsy ny misy sorata anarana aloha de mandeha mifiditsika satria tsy maintsy fifidianana foana ihany ny tanjony manatona birao-pokotany mbola afaka misoratra atsika raha tsy izy ka hatramin'ny raiky amby 30 Mai zay mba tsy ho very zo ianao misoratra ao ianao de misy an'le taratasy izay anjaranao tehirizo tsara ihany ko iny ao anatin'le carnet dika iny manko mpamporofana anao so de atelin-dralà ndray rehefa avy eo ianao tsy nisoratra tehirizo tsara iny fa misy takelaka anankiray zay anjaranao rehefa misoratra ianao ao anaty misy mpifidianana dia afaka mety anao candidat ianao conseil municipal mety candidat ianao be ny tanàna filoam-pirenena lehibe paritra rehetrarehetra io ninona fifidianana fa rehefa tsy ao anatiny eo aloha de efa tsy compte ninina mety isy ilà zara ny kelikely hoe rehefa tsy misoratra anatiny eo mety tsy azo taratasy ho fokotantsony ohatra zany ao anatin'ny fanetana iny moa tsy anjara fa ny anjaran'ny ary eto mitodika amin'ny ianareo lehibe andistrika be lehibe nareo motapaka sy namana mba atovytony nitondranareo anay nitondranareo andreo mpitondra fokotany reo atovytony nitondranareo anay taloha misy lehibe ako nareo taloha de tena lasa manao tsy ampy fanetana nataondreo mpitondra fokotany satria raha raisiko any amiko fotsiny zao anetana zany afisy kely androany afisy kely rapitso de tsy ampy le fanetanana an'ilay olona ary ty moa zany tsy amelako mihitsy ty tsy karakara fifidianana fotsiny ko ny asan'ny mpitondra fokotany fa tena mitondra fampandrosoana zay moa rehefa nitondra de milaza aminao mbola averiko foana fa tsy le mitokatokan-javatra kely ery ny zava-dehibe ny sasany ary moa notokanana tsisy za zao miresaka amin'ny président pokotany am'izao fotoana de miteny aho hoe rehefa mba manaova ianao zavatra ho de mba hitan'ny olo loatra na inona ataon'ny président Yvon tamin'ny fotoan'androny de am'izay koa ianao mba misy iny mba nataon'ny président zay fotsiny fa tsy mila hoe anao andry za moa ndraindray lasa tsy de tia mihaino an'le hoe projet rehefa tafaresaka zay de misy projet ohatran'izao misy projet ohatran'izao za tsy de mba zatra an'izay fa tonga de manao zavatra de vita izy de fa ay vita io de rehefa za koa rehefa mavita zavatra tsy mba mpitokatogany zavatra tena ny fiainako mihitsy zany raha misy zavatra iriko de any an-dohako any fa tsy avoaka ny vavako ary ny hoan'ny rehetrarehetra zay zavatra efa fanetanako farany zany mijery manao hoe tiatianoanako ity de zavatra milaza hoe sorata eo anaty listre mifidy ny anaranao tena izay ty zavatra ataoko ohatr'izao mihitsy izy ty fanetanany ty io tazana izy io tazana io sorata eo anaty listre mifidy ny anaranao zay voalohany indrindra fa rehefa mpifidy ianao de malalaka misafidinao na inona malalaka mizoanao satria zoan'ny olona rehetra ny mifidy
fa tsy am'izao fotoana mbola misy le tsy malala le hoe inany de misy koa le elana zany ty hoe zay leo misy ao anatin'ny politika ao anatin'ny politika ino omeny fahaleovana ianao zay lefa tsy fiditrona io manko efa hita tamin'ny fifidianana ny tranga efa tsy maintsy lany ny time avary le fivoizana iny de ifa tsy nisy mifidy tokoa nefa nidikan'iny a mamme fato hoan'ny sasany amin'ny matiko Madagasikara ny ilazako an'izay de zay lefa netanako hoe mandana eny fokotany mbola manana fotoantsika hoeto ny karapanondro de misy soratany fokotany de azadiny le tapakila zay anjarany tsirairay présence physique any tena vatan'olona fa aza maniraka olona za ohatra hoe za raha makany de ny karapanondroko ny ao atrany de mitondra ny karapanondrony fa tsisy PO any par ordre fa tokony ho isam-batan'olona le mandeha makany aza de manantena sady efa tsisy tsomola izy aza manantena agent de recensement manazay sady efa tsisy tsony aza manantena olona anatona anao zany fa efa hita hatramin'ny voalohany na tamin'ny andron'ireny covid reny tosika fa meno hoe loharano hoe loharano ataoko fonoteny ty tonga loharano fanena amiko eny amin'ny arabe nareo izy zay loharano ary nareo tsy fantatra za mpitondra fokotany taloha hoe tsy fantatra hoe izy adolo risy zay loharano olona avy any ivelany no andeha hiasany anaty ina moa fantatra reny ohatra zany antio ho avy eny fokotany ao ny maramila sy ny anao andreny to manemba vadiko ny maramila ianao zao maramila avay zay manao ny asany eo izy ny tena marina rehefa jefaka tsisy ina moa fantatry izy maramila avy amin'ny vohim-pena tsisy fantany mihitsy eny amin'ny tanàna misy zay le tiako tenina hoe tsy zatra tena mandeha amin'ny hitsiny le izy fa anjaratsika no manitsy zay tokony apahitsy atsika isam-batan'olona averiko foana mandana makany fokotany mety misy fokotany mihidy andraso tsy maninona mihitsy anao de tsy anam-potoana manaro zao anao raha tsy mandeha makany amin'ny fokotany misoratra anara zay mbola ho amafisitsika le fanetanana amin'ny zoma zao zay miaraka amin'ny antoko tiako Madagasikara Antananarivo renivohitra Yvon zay mihitsy no marana atsika azy satria mino fa ianao tiako Madagasikara Antananarivo renivohitra efa nahita na eno ary mety mivory ihany koa am'izay hoe ho tanterahana amin'ny zoma zao ny fifampiarabana tratran'ny taona sady fanetanana io manko le tena misy angeza be sady fanetanana satria ny lalàna 2011-012 no miresaka am'izay miresaka ny fanetanana mpikambana sy ny olo-pirenena aloha ngamba zay no hitondrantsika ny famaranana ty fandarana ty marina tokoa zany satria ny tena sady efa tompona andraikitra teto amin'ny tanànana Antananarivo ihany koa mahay tsara nyty tanànana Antananarivo renivohitra ato moa zany no atao le fampiarabana tratran'ny taona izy io ao amin'ny macrobioretrika toerana privé io atsika io de tokony zany tsy de teny tsy de tia miteny endre hoe tokony isika zany de tsara ho tonga ao daholo fampiarabana tratran'ny taona 2023 de ao ihany koa ny ahafahana fanakalo hevitra izay mety asoa sy ny hoaviny rehetrarehetra ny toromarika misy ihany koa ny toromarika zay tsy maintsy mampitain'ny filora valomana anao ohatran'izay fa natao atsika ka anjaratsika Antananarivo renivohitra io miantso ny fokotim 20 ny distim Antananarivo renivohitra na tsy ny tim fa reo zay mitovy firiakevitra zay mitovy fijery amin'ny tiako Madagasikara dia atsontsika ho tonga eo amin'ny macrobioretrika amin'ny azoma io andro amin'ny 7 maraina 420 volana février amin'ny zoma zao zany de tongava maro eto ny tapaka ny namana ny havana matsakaizy fa itsika mandroso fa tsy miembotra de mirary fahasalamana mirary atsika ary ty mba meo segondra kely ako am'ty namana faniry efa eo tendron'orona lay loza mitatao le cyclone Freddy de zay tsara fiomanana lavitry ny loza zay le teneniko samy tsika miomana ao anatin'le izy ny indrindra fa ny eny ambany tanàna rehetrarehetra eto Antananarivo renivohitra boribory tany voalohany zay manana fokotany maro indrindra 720 fokotany
manana ny toerana avo zay la toko hoe any aminay ny ambony any any Roma moa filazako azy ary manana ny toerana reo toerana iva be deabe Pays-Bas reo zay am'ireny moa ny toerana avo miotsaka ny toerana iva tondraka fa voalohany aloha ambonimbony any lay tafitra entiny tsindrio ny tafo ny biby fiompy sy ny karazana to de vao manodolodolo satria fa misy avisana ratsy eviny soa rehefa tena tonga le miatra le izy de tsy lozana le toerany amonjena n'lay voatokana ho an'ny trabony no le antony le tsy fandripahalemana tsinonao very le fananana sy ny karazany zany rehetrarehetra zany de ao anatin'le fiomanantsika amafisy tokony amafisina elao ny trano raha efa marefirefo sy ny sisa itsika ve ho atoro zany satria de manaitra foana ny tena tsy afaka hipetraka am'izao ny tena satria efa andraikitra ny tanany zany de vita tsenjery le izy inona sinona moa rehefa miatra ohatr'izao efa atombotra izy io raha ny filaza amin'ny mpanamarina ny toetrandro de raha riva amin'ny valivalo fito amin'ny valo arivo io izy io ny hiditra tanety ety amintsika eto ampovoantany ary izy mbola misy tsotsoka ihany amin'ny fandalozana eto ampovoantany satria raha tamin'ny fakomantsika de samy nahita fa nisy rivotra be de treto hoe mbola mety ohatran'ireny ny amafisan'le rivotra de makahery malagasy rehetra izay lalovan'io rivodozy io makahery malagasy rehetra izay miaina am'izao amafisan'ny fiainany zao mba hitraka ary alalany tokony ataony alalany tokony zay ho safidiny mandehana any amin'ny fokotany zay zany tena mbola averimberiko de mirary soatsika rehetra de manao mandram-piona indray misaotra ny fandraisana teto amin'ny fandarana miara-manonja namana Faniry mandram-piona tompoko eny ary ny resadresaka fanaovana hanerakoto malala ivona idavao moa zany zay alabe pokotany teo aloha ary efa ny tatana ny fikambanana ny tatana fokotany efatra amby efapolo tao amin'ny boriboritany voalohany sady efa mpiara-miasa akaiky tamin'ny neny lalao Ravalomanana no mpikatroka tima de nahafahantsika nyzara ny traikefa mpitantanana ny fokotany sy ny zavatra tena tsara ho fantatra ny am'izany hoe miainga avety fotony fampandrona ary miainga avety fotony ihany koa fandraisana andraikitra zany tena zay no nasongaditsika ary nitondrany ny fanentanana ho an'izay fa mba traikefa sy zavatra tokony ho diaviny rehetra indrindrandrindra isika tanora aty aorina indrindra ihany koa ny amin'ny hoe fiatrehana ny fifidianana ho avy ka tena mahazava-dehibe no anatin'ny lisitra mifidy atsika aza miteny hoe efa tao foana zay hatram'izay fa hafa le teo aloha fa rehefa niditra tao anatin'le refonde total na fanavozana tanteraka tsika de miova tanteraka mihitsiny zany lisitra ampiasaina dikan'izany ko tiana tsy misy iny fa tena am'ty vaovao ty tsika de raha mbola tsy nanao an'izay tsika de miazaka za manainga tongotra mihitsiny mamitety makany amin'ny fokotany ary antany io ny ao akaikinao namana ny havana zay mety olona zay mifampiresaka aminao na mpiara-mivoatra na mpiara-miasa raha mbola tsy nanolotra anarana de ndao manatona fokotany de takio la isosony zany mba ho marika fahafantarina fa efa nisoratra anarana isika rehetra zany zay ny amaranantsika ny fandarina raha pitsondray tsika de adevitra fa ny oetitsika eo fa amaranantsika tanteraka azy de ny fanentanana ho an'lay fionambe amin'ny zoma fa efatra am'roapolo ny volana febroary eo ambanin'ny fitarihan'ny filomarika Ravalomanana izy io etsy amin'ny magrobeorivika de ao sika menakavy sady mandray toromarika amin'ny vatana no miara mifety ihany koa fahazadinoana rehefa miaraka amin'tiky Madagasikara de tsy maintsy mitrotro ambavaka de misy zany fitaoam-pivavahana zay efa nomanina eo de entsika mandray ny toromarika sy manamafy zany ny fahafahantsika mitondra fanentanana satria ny fanentanana io de ny lalàna mihitsy mampirisika an'io ary mampirisika ny antoko politika anao an'izany ary ny tombontsoa lehibe ihany ko dia manampy ihany ko tsika ho an'ny seni zay mpikarakara ny fifidianana satria raha tsy ampy fanentanana ho an'ny seni de manao azy ny antoko satria zany no asan'ny antoko de misaotra indrindra makasitraka de manome fotoana indray ho an'ny rapitso anatin'ny fandarina miara-manonja makasitraka tompokolahy tompoko avy ny antoko tsika Madagasikara eto Antananarivo renivohitra de manasa ny mpikambana mpiaradia mpanohana ary ireo maniry tehiditra amin'ny antoko ho avy amin'ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao 2024 ataon'ny zoma 4 febroary zao etsy ny magrobeoririky manomboka amin'ny 7 ramaraina izy ny fanompoam-pivavahana fety samihafa sakafo no tampihavanana ho fandaminana dia manantona ny tompony andraikitry ny dimy isa-pokotany
samy mitondra fitaovam-pihinanana sahi mijoro mitsangana